tsirairay avy amin'ny anaran'irery Jesosy. Anao zava-baovao amin'ny fiainantsika Andriamanitra mahatoky an'izany. Tena kaikinao mahatoky an'izany ve ianao? Sao tadidio tsika mandrosa any amin'ny fahatsarana foana. Ary ny fahatsarana amin'Andriamanitra dia mahafantatra azy mahafantatra ny sitrapony. Izay tsika vao misitraka n'ilay tena fahatsarana ety ambonin'ny tany ihany koa. Ao Matthieu 6 verset 33 dia misy an'izao teny izao hoe fankatsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny famarinana point virgule dia hanampy anao ny zavatra rehetra. Tena kaikinao aza mifantoka amin'ilay zavatra rehetra. Mahavoan'ny olona dia mifantoka loatra amin'ilay zavatra rehetra satria zavatra hita maso, zavatra tsapaitanana, zavatra renesiny sofina tonga dia mi-impacté be loatra ny olona. Ny antony anaovana sekoly izay no hitaritako antsika rehefa avy eo. Inona ny antony sekoly? Tena kaikinao fantatrao ve? Eny efa fantatrao ilay izy fa misy indraindray mbola tsy mahafantatra ny ao ambadiky ny vidéo sy l'audio ampahafantarina antsika ilay izy. Fa ety amin'ny fitomboan'ny fotoana andao aloha tsika hivavaka ondreo ny lohanao dia mifatoa tsara eo amin'izany hoe fanatrehan'Andriamanitra izany. Ny fanatrehan'Andriamanitra satria akombony masonao ny fanatrehan'Andriamanitra satria ianao tempolona dia tsy hoe zavatra sarotra be, tsy hoe lavitra be. Fonako raha ohatra ka matetika ny olona mieritreritra hoe izany fanatrehan'Andriamanitra izany tsy maintsy misy ao anatin'ny adoration be lalina be mihitsy adiny telo izao tafiditra. Tsy misy an'izany ao anaty baiboly. Bien sûr ao amin'ny psaume 100 hoe miditra amin'ny louange sy adoration tsika fa tsy voatery ohatran'izay satria na any amin'ny ancien testament ary Andriamanitra miteny eo amin'ny Jeremia 33:3 dia hoe atsoa dia hovaliko ianao. Izany hoe zavatra tsy tokony ho sarotra ho an'ny nouveau testamentaire izany hoe miditra eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra izany. Vao mivavaka ianao, vao miprie en langue ianao. 1 Corinthiens 14 dia izao ny tenin'i Jesosy hoe izao ny tenin'ny mifanahy masina tamin'ny alalan'i Paoly moa izany hoe rehefa miparle en langue ianao, rehefa miteny amin'ny teny tsy fantatra ianao dia miresaka amin'Andriamanitra. Ka amin'ny fomba ahoana ny resahanao amin'Andriamanitra kanefa ianao tsy devant son trône azy. Azontsika ilay izy. Ka izao aza mitady sensation fa ny fanahy masina no hitarika amintsika, hitarika antsika eo an'izay fanatrehana izay amin'ny alalan'ilay rahan'i Jesosy. Anaran'i Jesosy no ny sakrifisy vitany dia andaontsika hiditra amin'izay zavatra izay. Ny anaran'i Jesosy tena accès ary ny rahan'i Jesosy tena la clé hidirantsika eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Sainy tsy hainao anatinao hoe mandritra ny masonao mikipy io hoe any amin'ny Hébreu 9 dia miteny an'izao ny tenin'Andriamanitra hoe niditra une bonne fois pour toutes. Jesosy tao anatin'ilay tempoly tsy natao tanana. Nitondra ny rany izy niditra tao amin'ny trône de Dieu. Noho izay rahan'i Jesosy, noho ny anaran'i Jesosy dia mora tonga eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ianao. Amen. Ataontsika hihira ny anaran'i Jesosy tena atovy amin'ny fonao mihitsy miainga avy any anatinao any fa izy ny tomponao. Jesosy tena tianay mahay anaranao. Ianao mihitsy no niteny fa tsy misy makany amin'ny ray raha tsy amin'ny anaranao. Ka androany izay Jesosy dia hihira ny anaranao. Jesosy.
jesosy ndreto zay no ny anaranao dia miditra eo amin'ny trône de Dieu zay le mpahary zao tontolo zao le nihevitra anay hatramin'ny voalohany enona dia nanota ara Damasea efa tao amponao no namonjy ndreto telasy devange rehefa zay tokony fitoeranyity dia ongoto fanahy masina vosanao rehetra Jesosy zay fisainana mety voaloton'ny Satana te-posy te-panahy zay tsy tahaka ny ilay hitanao tao amin'ny Davidy hoe ianao hoe nahita olona araka ny foko zay Jesosy fa te hahita androany te horenesiny ao anatinao zany eny am-bavanao zany hoe nahita olona araka ny fonao rehefa mahita an'ilay tondreto vololany eto amin'ity toerana ity ianao Jesosy ao nanendry anay ianao Jesosy ao ilay teny tonga nofo ary ilay teny toriana fa volombelona fa te handresy zay noho ny ranao ary te handresy zay noho ny fitoriana anao Jesosy ka manatrefenao indray amin'ity sekoly tokantrano ity école pour la famille mitenena ho an'ireo lehilahy zay andro mitenena amin'ireo vehivavy mitenena amin'ireo lehilahy reo zanaka ihany koa mitenena aminay ray fa lasa tonga rainay aloha noho ny fanahy masina zay le fanahy Kristy satria zay zanaka dia le fanahy Kristy io l'esprit du Christ l'esprit du Fils lasa nataonao miorina ty anatinay aty angataka anao zay fanahy masina ampianatra sy ananatra anay andraisanay an'ilay fahasoavana tsy rahatenay fahasoavanao indray androany amin'ny anarana Jesosy ny anaovanay zavavaka izany amen mahazo toerantsika maninona tokoa moa no misy ny sekoly tsy ampy ve ny baiboly tsy ampy ve ny manana ny baiboly tsy ampy ve ny lecture biblique zay atao any an-trano ilaina ny sekoly satria zao raha ohatra zao androany hoe sekoly nytokantrano ohatra ny tantaraiko nyzavaiko tany amin'ny tamin'ny teny an-dalana miaraka tamin'ny tonton Eli teo io za hoe mahatonga ny hoe filanan'ny sekoly dia satria tian'Andriamanitra mihitsy sika handeha tahaka ny Kristy aty ambonin'ny tany ho bon exemple ho an'ireo gentlisy ho an'ireo zay mitady an'Andriamanitra ety ambonin'ny tany ny olona dia tadidio tsara fa mitady identité foana ny olona zao reo vao ohatra ka mijery tsika zao gasy raha miray ohatra ao anatina toerana anankiray dia misy amerikanina ao misy pakistanais ao misy sinoa ao misy frantsay zafady dia ny voalohany indrindra tonga dia hoe inona zao ny culture inona ny culture inona ny fombafomba inona ny religion hatramin'ny religion tonga ny tonga ao dia eo amin'izay samy miezaka mitondra n'izay anazy dia samy te ametraka ny anazy any ambony foana ny amerikanina zao rehefa mijoro tonga dia maître du monde foana dia ny olona vao mahita azy tonga dia oy gasy zao any tena miova zany aminaran'i Jesosy olona sakadotsy olona tena tsy mananinina mihitsy tonga ery amin'ny aéroport dia tonga dia inona ny fiantso azy bienvenue patron dia ianao tonga avany tsisy miaraba satria ianao gasy avy aty andafy tsy felonana le izy fa mampimedy hoe satria hoe fotsy ny lokony satria hoe frantsay izy dia eo dia tonga dia ao anaty toerana anankiray vao asiana an'izay loko zay tonga dia mipetraka foana zay hoe klasy zay le fiaviana zay ny école dia zao tsy vita ny hoe mino an' Jesosy ianao dia vita zay ampy anazy zay fa mino an' Jesosy ianao dia zay ny antony nanasivanao ny fanahy masina ao anatinao ampianatra anao izy hifandray amin'ny ray ampianatra anao izy manifeste an'ilay fanjakan'Andriamanitra Matthieu 6:33 raisinoty Matthieu 6:33 efa nitelentsika teo fa katsao aloha fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana fitiako vetivetika izay katsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra voalohany indrindra zany raha vao olona tonga ety ambonin'ny tany vao mahafantatra ny bien mal dia tokony mikatsaka ny fanjakan'Andriamanitra aloha izy voalohany indrindra zany hoe ny anarany misoratra any an-danitra voalohany indrindra zany ny anaranao tokony misoratra any an-danitra est-ce que tu es inscrit dans le livre de la vie zay aloha 1 rehefa voasoratra ao katsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra dia inona indray ny fahamarinana zany hoe
ety ambony tany tsinona prince de ce monde manapaka dia zay zavatra tianao asisika ao anatinao dia nasisiny nandritran'izay fotoana mbola nahandevanao zay dia mikatsaka amin'ny fahamarinana indray ianao zany hoe manomboka mandeha amin'le fiainam-baovao miaraka amin'ny Kristy manomboka amin'ny renouveler intelligence ianao Romains 12:2 satria zao tadidio misaina n'izao tontolo zao ohatra momba ny aretina foana fandraisantsika an'le ohatra tsy sitrana mihitsy ny aretina an-doha raha tsy mihinana paracetamol fa ny fanavaozan-tsaina dia zao Jéhovah Rapha tamin'ny Ancien Testament aty amin'ny Nouveau Testament Jesosy mikapoha par sa meurtrissure je suis guéri tsy maintsy mila fafana tsikelikely zany zay mba hahafahanao miaina ao anatin'le vrai royaume de Dieu rehefa ao anatin'le fanjakan'Andriamanitra amin'izay ianao dia ampianariny inona ny fomba fiainanao inona ny zavatra tokony sitrahanao ety ambony tany Jesosy rehefa nampianatra mivavaka ao Matthieu 6 izy rehefa mivavaka ianareo tena akaikinao rehefa mivavaka ianao fa manomboka l'izy dia notre père izy tsy miteny mihitsy hoe notre Dieu fa tonga dia notre père ianao zany rehefa mivavaka dia Dieu le Père tsy maninona fa afaka miteny koa anao Abba raha io satria efa anatinao ny fanamasina amen dia aveo izy rehefa ety an-dalana dia izy que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel misy royaume zay tany an-danitra nampidin'Andriamanitra ty ka zay royaume zay tia misy manifester ka tsy afaka tonga dia misy manifester comme ça fotsiny zay hoe za mipetraka ao trano dia vita zay ny antony nananganana an'izao sekoly zao ary tena azoko tsara mihitsy le izy plus tsika mandroso dia azoko le izy hoe aka izy zay mihitsy le tanjona ianao formeny mba himanifester an'le royaume amen les puissances an'le royaume oui même l'économie an'le royaume le fitiavan'Andriamanitra izy zany afaka himanifester azy tena kaikinao ianao le izy zany tokony manifester amour plus que toi soi-disant chrétien nefa ndova mbola misy ainao aminao dia ozy izy olona tsy hitako mihitsy le maha-kristy anao le joie azonareo ve le izy dia amboarintsika formentsika na dia mozay ny teneniko hoe ny sekoly mitokantrano na dia tsy manambady azy ianao na dia tsy mananjanaka azy ianao na dia tsy eritreritry ny anana mihitsy azy ianao mila ny sekoly mitokantrano ianao satria efa parmi ny famille royale ao anatin'ny famille royale tsy maintsy fantatrao ny fomba fitiavan'ny dada ny zanaka tsy maintsy fantatrao ny fomba faneken'ny zanaka amin'ny dadanao ny parentanao mahatonga ny ankizy lasa désobéissant inona mahatonga lesy ratsy taizy aloha ka Andriamanitra tsy tiana ianao ratsy taizy zany no mampanoraha ny mpanompon'Andriamanitra be da be mba hitaizanao ety ambonin'ny tany izy Andriamanitra amin'ny fomba ahoana ary nitiavanao an'Andriamanitra tsy hitanao maso raha ny ety ambonin'ny tany ary tsy vitanao ny manaja azy ianao miteny foana Andriamanitra ndraiky nefa ny papanao an-tranonao tsy miteny koa hoe papa de la foi fa papanao an-tranonao tsy ajainao zay mihitsy ny teneniko ny tatao alita hoe ianao zao raha ohatra za tsy miteny hoe tsy mbola ao ny dadany fa raha ohatra hoe izy ny zanaka izy mianaka neto ohatra dia le fruit zay oetiny ao atokantrano zay dia manomboka gaga le dadany hoe ary eli nanomboka hoe nanaraka an' Jesosy zany ohatrany miova lasa obéissant be ohatra azonareo le izy tsy hainao zany na tsy miaraka mikatsaka amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia avelanao misetablir ao anatinao mihitsy aloha le fanjakan'Andriamanitra zay mahatonga anao lasa tempolon'ny fanahy masina satria le tempolon'ny fanahy masina lasa bureau anao tena kaikinao brao ianao brao amin'ny fanahy masina ianao dispensateur ny vie ianao dispensateur na guérison ianao dispensateur na amour joie tseky lasa dispensateur zany hoe afaka manomenao satria mitobaka tena kaikinao en abondance le izy atao anatiko ka raha en abondance ary le joie anatinao ahoana ianao mbola mahitanao miketrona ihany satria tsy fantatrao le izy fa ny anao le katsaolo fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana dia nampy anao zavatra rehetra satria ny problème anao mifantoka be any amin'le zavatra rehetra ianao an'Andriamanitra mame an'le zavatra rehetra fa mila tonga zanany io anao mila tonga braony aloha anao ahoana ary ny atonga ny
hitanareo any Madagasikara misy birao any Air France na Corsair tsy possible mihitsy ny s'installer any le birao raha tsy le mpiasa ray manontolo ao mahay mombamomba any Corsair rehetrarehetra momba any Air France rehetrarehetra dia rehefa hay zany dia ozy izy Air France aty le ao fobe any ery amin'ny Charles de Gaulle hoe afaka asiana biraoko any Madagasikara dia izay izy vao mandefa avion makany amin'izay satria efa misy solotena tena kaikinao ambassadeur ny Christie anao hainao ny tokony atao manifester an'le royaume eo amin'ny tokantrano eo amin'ny fiainanao naiza naiza amin'ny fotoana rehetra bien sûr satana tsy maintsy eo foana tena kaikinao le ny ennemi tsy maintsy eo foana baoiko ohatrany eto ambonin'ny tany zao eto misy McDo mipitanao tonga dia misy quick dia ho ny tomany zany mera fa maninona dia natao eo mihitsy ny quick ndara imera amin'izany ko miditra any amin'ny dolo ny patantiny ireny ko izy débrouillez-vous ataovy ny commercial ohatr'izay le izy ny olona reo vao tsy ampianarina momba ny fanjakan'Andriamanitra aloha ampianarina momba ny fiainana miaraka amin'Andriamanitra dia mahafantatra ny famarinana afaka tsy handevontsony amin'izay dia izay vao manaraka azy amin'izay ny zavatra rehetra tena kaikinao aza maiky any zavatra rehetra ny olona reo vao maiky any zavatra rehetra satana mahay manamboatra kopia foana ary ny kopia nefany hainao tsara fa tsy mateza tsy mateza ny kopia tsy mateza ny kopia mba hainareo any Chine mividy Vespa zala véritable Vespa vidiny tany Italie mihitsy tsy menatra mihitsy ny zareo hitanay tamin'ny capitale re mandeha zay dia dépouilleny zareo tena potehany mihitsy le izy dia aveo izy manangana etsy dia ataony kizinkizangizony ianarana fa tsy mateza le izy satria ataony bon marché anazy fantanjona Vespa ohatra 500 €, ny anazy ataony 200 € fa izy ny Vespa ho an'ny olona zay hoe connaisseur zany dia aleo ny vidin'le Vespa satria ny tena mateza fa ny olona hoe ino mora dia mividy afaka herinandro dia tsy ataoko hoe afaka herinandro fotsiny afaka heritaona dia mividy iray 250 le izy dia lasa mividy 250 lasa mitovy amin'le zany 500 € tsy aloha tonga dia mividy original ka katsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra tena kaikinao katsao ny fanjakan'Andriamanitra ianao mila mikatsaka an'le izy zany hoe mitady an'le izy mividy an'le izy mihitsy amin'ny fitadavanao araka ny finoana izay ny nametrahako fanontaniananareo malitra tadidinareo ny invitation en question tadidiny finoana question pour un champion question réponse hoe zaho toetra ny finoanareo hoe aiza mipetraka tena kaikinao tsara toetra zay ny finoanao ny bazy ny finoanao hoe inona aloha rehefa hitanao le bazy dia afaka mandroso amin'izay ianao rehefa mitady an'Andriamanitra ianao amin'izay dia hainao hoe aiza ny hitadiavana azy tsy aiza hoe na ary fa fantatrao amin'izay hoe ohatran'ilay teniko teo ny fanatrehan'Andriamanitra tsy hoe tedavina be hoe tena Andriamanitra aiza moa ianao izay aty atany karakaina ianao moa izy efa miboboky ao anatinao le loharanonay amen ao tsika vonitsika hianatra raiso ny stylo raiso ny cahier amen tehatsika raisantsika nyforoton'Andriamanitra Jésus, nous te remercions pour ta présence en ce lieu. Nous demandons à ton Saint-Esprit de prendre tout le contrôle, de remplir toute l'atmosphère et de parler à travers ma bouche. Amen. Parce que aujourd'hui c'est l'école de la famille, je vais vous partager le texte sur lequel j'ai médité ces derniers temps, donc c'est bien parce que ça compte bien. Et en fait, c'est dans 1 Samuel 25. Et on va pas tout lire, mais parce que c'est très long. Du coup, je vais vous résumer un peu l'histoire.
femme remplie de l'Esprit de Dieu et qui va protéger sa maison et toute sa famille. Et en fait, dans l'histoire, donc, elle s'appelle Abigail et c'est une femme belle et intelligente, mais elle est mariée avec un homme dur et méchant. Et déjà, on peut se poser la question, mais qu'est-ce qu'elle fait avec lui? Donc elle, je suppose qu'elle a aussi une vie, elle a un endroit secret, elle doit passer son temps devant Dieu, prier et tout ça. Et en fait, je crois qu'elle est vraiment remplie de l'Esprit Saint. En fait, c'est une femme de foi. Parce qu'elle va toujours être soumise à son mari, elle va toujours le respecter et elle va faire en sorte en fait de le protéger quand même. Elle va le faire par amour. Et en fait, voilà. Donc Nabal, c'est un riche. Il a des brebis, il a des moutons. Et en fait, là, il se trouve à la montagne et il va tendre ses brebis en fait. Et là, il y a aussi David qui arrive. Et en fait, il va aller voir, il va envoyer ses hommes pour aller voir Nabal pour lui demander de la nourriture, sachant qu'auparavant, dans le désert, David en fait a protégé les brebis de Nabal et les troupeaux de Nabal et les serviteurs de Nabal, même si Nabal ne lui a rien demandé, mais il a fait ça comme ça. C'est un service. Et donc, il envoie ses hommes donc, lui demander de l'aide, enfin, de la nourriture, à boire et tout ça. Et Nabal, en fait, comme c'est un homme méchant, donc il va refuser son aide et il va le renvoyer juste. Et David, donc, il va y réagir. On va comprendre sa réaction parce que il va être fâché aussi. Parce que lui, il croyait en fait que Nabal serait reconnaissant pour le service qu'il avait rendu et qu'il va rendre le bien pour le bien. Mais en fait, non. Donc, il décide de se venger et il va emmener tous ses hommes pour aller tuer toute la famille de Nabal, pour détruire tout ce qu'il avait. Et entre-temps, donc, un de ses serviteurs va prévenir Abigail pour lui dire attention, il va se passer un malheur dans la famille, il faut que tu fasses quelque chose. Et en fait, c'est là qu'elle va intervenir. Donc là, elle va vraiment se laisser guider par le Saint-Esprit. Parce que elle va se préparer en fait. Donc, elle va prendre un âne, elle va remplir cet âne de nourriture, de vin, mais beaucoup, donc pour aller à la rencontre de David. Et donc, avant que David n'arrive chez elle, donc c'est elle qui va courir vers lui pour essayer en fait de l'empêcher de faire quelque chose de mal. Donc, dès qu'elle le voit, en fait, elle va s'humilier, elle va se prosterner, elle va demander pardon. Elle dit que c'est sa faute, alors qu'elle n'a rien fait. Elle va demander pardon, mais en plus, elle intercède pour Nabal. Elle lui dit, non, en fait, c'est un fou, donc est-ce que tu peux comprendre voilà, il ne sait pas ce qu'il fait. Pardonne-moi, et tout ça. Donc, elle s'humilie, elle demande pardon. Et en fait, pour apaiser le cœur de David, elle va vraiment être un instrument de Dieu, en fait, pour toucher son cœur. Donc, elle va avoir une parole qui va vraiment apaiser sa colère. Parce qu'elle a discerné en David, en fait, un futur roi. Elle a discerné qu'il ne peut pas commettre un acte, un crime, alors qu'il sera reconnu jusqu'à aujourd'hui. Parce que c'est dans le Nouveau Testament, il y a l'histoire de l'aveugle
je crois. L'aveugle, quand il va appeler Jésus, il va dire « Aie pitié de moi, fils de David ». Alors, en fait, si jamais David commettait un crime, ça va entacher toute la lignée qui arrive vers Jésus. Donc, Abigail, en fait, elle a fait le bon choix, elle a su gérer la situation, elle a évité la catastrophe et elle a été exaucée parce que elle s'est humiliée, elle a demandé pardon. Et forcément, quand toi tu viens vers Dieu comme ça, en fait, tu es exaucé forcément. Et en fait, elle a apporté la vie là où David voulait amener la mort. Et en fait, ce que je voulais vous dire avec ça, c'est que c'est un bon exemple, c'est sûr, mais Jésus, c'est encore un meilleur exemple en fait. Parce que lui aussi, il était humble, il était rempli du Saint-Esprit. Il a accepté d'obéir à son Père pour nous donner la vie sur la croix. Et c'est ça en fait. Il est allé jusqu'à la croix en fait pour te sauver. Peut-être que toi, tu te dis non, moi ça va, je pêche pas beaucoup, je suis pas méchante comme Nabal, je suis pas dure, t'es peut-être gentil. Et en fait, il a fait ça par amour pour toi. Il a donné sa vie sur la croix pour toi. Et par là, en fait, nous sommes réconciliés avec Dieu, justifiés par la grâce, par son sang. Et voilà, et par la foi. Et il a payé le prix pour qu'on soit en paix avec Dieu. Et aujourd'hui, je veux te dire que Dieu t'aime et il te cherche. Et il a un plan de bonheur pour toi, pour que tu deviennes un membre de sa famille. Et il te donne le chemin, et ce chemin s'appelle Jésus. Amen. Nampitondrany tompony mpanompony a fa tsy haiko nareo hoe ahoana fa za tena nahazo be mihitsy teo, tena voninahitra ao an'Andriamanitra. Teneny eo akaikinao hoe faly amahitanao androany. Amen. Teneny koa izy hoe mino aho fa tsy ianao tena bala. Amen. Hitanareo attitude fotsiny nanaovan'ny Abigail la différence. Misy taontsika tsy tonga saina fa attitude atsika ao tokantrano mety mahadaravoka amin'ny fiainana-tokantranontsika. Attitude anankiray fotsiny mety afaka mahatonga an'Andriamanitra mampisandrana ny tokantranontsika. Ao anatin'izay niteny izay nampitondrain'i Jesosy any Tatizo zay dia tiako tsika tena hoe manana reto efa ampianarina koa tsika ohatrany ahoana tsika ohatrany ahoana anao ao tokantrano, ohatrany ahoana ny attitude anao ao tokantrano ao. Matetika ny kristianina manamarina ny maturité spirituelle amin'ny zavatra ataony ivelany. Za zao rehefa mandinika ny tenako misy resaka hoe ohatrany ahoana ny etahan'ny esprit sy ny amako tsy hijery satria mitondra micro tsy izay mihitsy nijereko ny tenako ohatrany ahoana ny fitomboko ara-panahy. Za mitory ve? Za manana titre ve hoe pasteur na vadina pasteur? Tsy haiko inona tsy izay. Fa ny tena marina ny afantaranao hoe tsy ianao be ositra, tsy ianao mametra tanana. Izay moa tonga ny Jesosy nome rehefa fiera be ny mpianatra hoe izay nametra tanana ozy izy dia voaroaka ny devoly. Tsy ianao mavita acte miraculeux satria tsy ianao manao ireny acte hoe tsisy idiranao ireny. Jesosy mampiasanao hoe miositra Jesosy miasa ireny tsisy idiranao mihitsy. Fa nafantarana ny maturité spirituelle anao et comment tu es avec les autres, comment tu es à la maison, comment tu es au sein d'un groupe, comment tu es au sein d'une communauté. C'est pour ça que tu as créé le mariage. Satria
tamin'ny adama rery a tsy hita mihitsy izy le comment en fait tsy fantatra hoe fitiavan'izany za tsy misy olona anankiray ao ahafahanao manifester an'le fitiavanao anatinao io fruit de l'esprit io afaka ataonao en gros io sinao afisy na any toilette na iza na izy fa raha mijanona eo amin'io afisy io izy raha mijanona anatin'ity taratasy ity izy a tsisy dikany fa ny question mila anontanianao dia hoe est-ce que je manifeste le fruit dia jereo ao atokantrano tena ahitana ny toetranao ao ny tena ahitana ny toetrantsika tsy tsika mipetraka eto zay mivatsy ao a tsy miray miaina aminareo tous les jours fa kosa selon la grâce de Dieu en tant que hoe berger zay a ny Esprit Saint mampafantatra ny tahanareo mila fantatra le izy mba afana mitondra-mbavaka anareo zay le tenen'ny pasteur hoe tiany mihitsy le hoe raha zao aloha mbola tsika vitsivitsy zao tena mety satria na tsika vitsivitsy zao dia efa samy manana ny toetrantsika marina zany sa tsy marina misy tao tsika hitatra fa comment on est d'abord là am'izao groupe kelitsika zao comment on manifeste nos caractères comment ina le attitude anabala ve tsika sa attitude an'izay Abigail zay misy tao tsika faly foana mihaino toriteny efa bonpoint aloha zany satria misy olona tsy faly mihitsy mihaino teny fa hoe toriteny dia mitsotra izy fa efa soran'Andriamanitra misy an'izay grâce zay hoe mangetaita teny ianao faly ianao mandray teny fa eo le digestion am'izay comment ça se passe ao amin'ny Genèse 2:15 vetivety fotsiny ange alohantsika manonika Genèse chapitre 2 verset 15 dia zao a nitenen'Andriamanitra tamin'ny Adam amin'ny anaran'i Jesosy l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Ny zavatra rehetra fahasoavana rehetra izay omen'Andriamanitra antsika ny dons rehetra izay ananantsika tout ce que Dieu nous donne nous avons la responsabilité de le cultiver, de le garder. Est-ce que tu cultives et tu gardes ta femme, ton mari, tes enfants? Tokantrano ve cultivenao sy gardenao? Tokantrano voaloha mila cultivenao sy gardenao fana miamanao. Rehefa hainao cultiver un petit temple de l'esprit ity tout esprit, âme et corps, tu sais comment être avec les autres. Fa mahatonga anao manana problème amin'ny hafa, c'est toi. Il y a un truc qui n'est pas encore en règle dans ton caractère, à l'intérieur de toi. Mais maman, jamais Jesosy miteny ka ohatra hoe misy olona zao hitaraina dia jamais Jesosy maka ny partie ampitaraina. Jamais izy le hiteny hoe eny marina tokoa fa izy kosa tena tsy zaky fa ozy supporte-la. Iana zao tamin'izy nitaraina momba ampenina misy raha iny Eline zany tsy miteny hoe ndry azoko mihitsy satria tena penina mihitsy problème anao fiainanao tena zao hoe tsy ianao zany raha tonga anatrany Andriamanitra ka hitaraina amin'ny penina Dieu s'en fout fa si Anne est venue là ozy izy Andriamanitra c'est toi que je veux c'est toi, c'est entre toi et moi la clé est en toi inao le izy inao le tiako amboarina za mana programme ho anao fa tant que tu te dis que c'est peine le problème tsy ahita zavatra vaty ampy mihitsy ianao dia zay ny tsekoly tokantrano rehefa hatramin'izay hoe noho ny grâcen'Andriamanitra hoe nomen'Andriamanitra hoe rehefa isaka hoe mitady fampianarana ny sekoly tokantrano dia zao no tena efanay masina anao hoe votoaty ny sekoly tokantrano izy dia fanamboarana toetra satria isan'andro tsika vaditsika zanatsika ny tena mahita atsika misy tao zay hita amin'ny fanay masina ihany ohatr'izao mila entinao ambava ohatr'izao mila nanaranao kely anazy nanafinarynareo fantatray zany satria ny fanay masina mafantatra ny zavatra rehetra amen lisy sanatria edoelo sanatria tena kritika dia ompandry zay vatsy izy atao faly moe an'izay zay dia malahelo ny fonay indrindra natray Jesosy dia zay no mampandohalika anay satria mitandro moa izy Jesosy raha tia ianareo izy paie mes brebis c'est-à-dire prends soin de mes brebis venaleny me Genèse 2:15 cultive et garde ton jardin. Andriamanitra rehefa tahita amin'ny tokantrano hoe mahita zaridaina tsara tarehy izy
mandeha aty an-dafo tsika manana an'izay grâce hoe manana paky isan-karazany. Tsika izao rehefa misy taona rehefa ohatra hoe makaiky anao famille dia mandeha amin'ireny parky ireny miaraka amin'ny zanakitsika. Dia na masitsika apaisé mahita ilay zavatra milamina, taillé tsara, miboza, misy voninkazo tsara tarehy. Dia ireny akory tsy tonga tsara tarehy comme ça. Hitantsika tsara ny différence raha mankany Madagasikara tsika. Bozaka maina, ratsy e. Ianao zao vao mahita ny ambozatovo tsy fahitondra ny zanakao mihitsy. Fa ina zavatra nataon'Andriamanitra tao jardin d'Éden nandehandeha izy miaraka amin'ny Adamo. Andriamanitra hoe tia mandehandeha ao tokantranao sy hoe jardin tsara tarehy ve. Ohatra antsika rehefa mandeha any amin'ny parc hoe mahafinaritra. Ay tsara be. Na tsy manao inona fa manao lamarche izy rehefa ilay jardin dia ohatran'ny hoe apaisé zany. Dia Andriamanitra tahita ny tokantrantsika, est-ce que le jardin qui nous a donné, nous avons pris le temps de le cultiver, de le garder. Hainao ve cultiver sy mikolokolo ny vadinao. Any amin'ny 1 Timothée 3:5 any zao no tenen'ny Paul mihitsy hoe ataon'ny Paul mitovy mihitsy zany hoe diriger église sy diriger tokantrano. Ianao zao mety tsy mana ministère fa tokantranonao ministère. Zao zavatra tamin'izay tany Madagasikara dia zao no tenen'ny mamanahako. Zao izy mi rehefa tonga leader ozy izy ianao rehefa tonga mpanompon'Andriamanitra dia zao zavatra mila fantatra hoe fonao ianao tokony mila mahatsamba izay mety foana. Zay no tenen'ny mamanah, mety foana. Situation de là, ianao rehefa dans un groupe ou dans une communauté, les gens ne sont pas toujours en accord avec toi. Dia zao koa rehefa mila fantarina vadinao tsy robot. Ianao rehefa miteraka tsy exigenao izy ohatranao, tsy formatenao izy ohatranao. Fa ny olona atao taritina mba tonga tahaka ny Kristy fa tsy tahaka anao. Zay matetika problème tokantrano. Non, tiako zay les jeunes tokony tanterahina. Anaty saina ministère jeu. Kasa kosa kanena zao. Dia zao izy mamy. Mily tsika izy manana toetra hoe mety foana. Ne sois pas un cas difficile. Ne sois pas un cas compliqué. Sois une personne tahaka n'Abigaël. Sois une solution. Quand il y a un trouble dans un groupe, bon, qu'est-ce que je vais allons à un déft. Non, je me tais pour que les choses se passent en harmonie. Inatakin'izay social mahatonga le fruit, atonga le Saint-Esprit à l'aise, il se promenait anatin'le jardin. Tsy maintsy misy anankiray manaiky foana hoe maty. Zay nge le maty eo amin'ny toetra. Ka sekoly tokantrano fanamboarana toetra. Tout le monde est concerné, que tu sois marié ou pas. Peut-être tu n'as pas de mari, tu n'as pas de femme et tu as des frères et sœurs en Christ. Comment tu les supportes? Tu as des collègues au travail, comment tu les supportes? Ianao ve le mbola miazakazaka ohatrany ihany dia tady ao any amin'ny hely tady taraina momba ny teniny. Zao zavatra tsikariko hatramin'izay nafataraka amin'ny pasteur Odoa sy mama dia à chaque fois za rehefa tonga any amin'zareo ohatrany hoe ataon'Andriamanitra mihitsy tsy teny, tsy taraina, tsy tantaran'inona. Dia zay zany ohatrany hoe dia avy eo izy manao rehefa mitombo dia manafatakarina izay. D'accord. Tu es anazy na tsy à l'écoute, tu es parent tsy à l'écoute izy. Fataty izy fantatra izy c'est Dieu qui me forme. Dia ianao rehefa tonga anatrehana ray aman-dreny zany ferme ta bouche et écoute. Na manao cuisine izy n'inona mety zavatra atao ferme ta bouche et écoute et regarde. Zao tsarovy tsara fa Andriamanitra mananatra antsika foana avy amin'ny alàna ny mpanompon'Andriamanitra, avy amin'ny alàna ny ray aman-dreny. Tamin'ny jeudi moa zay teny rahavavy mianaka i Nathalie Staty Rina zay no zay fanay masina nanangana groupe d'intercession. Dia fampizara teo zany zay resaka hoe tantaran'i Ester. Dia eo mpizarana eo dia niteny ohatrany hoe misy zavatra niteny fanay masina tena tonga saina be hoe matoa Andriamanitra en fait mametraka ray aman-dreny il y a des choses que tu peux pas apprendre sans l'intermédiaire des parents spirituels. Dia Ester nisy foana efa ny tonga rainy izy efa en confort tsara madame, efa épouse du roi, efa tout est bon quoi. Vao mipetraka efa vao nahaka confort izy tonga ny olana teo amin'ny peuple d'Israël. Dia tonga avy any zany père adoptif Mardoché dia nampandefa message izy any Ester hoe fantatrao ve ozy izy fa zao ny olana mitranga dia misy décret hivoaka fa hovonona ny peuple anao.
dia tamin'ny voalohany Estera namaly inconsciemment izy teo zany efa nihatra hoe bon za efa libéré amin'ny sous l'autorité ny papa satria za efa manambady dia izay le réaction naturelle zay le réaction maolona izy ohatrany hoe ino moa zany azoko atao amin'izany datako za fantatro tsara ny lalàna ny roa fa za tsy mahazo makany raha tsy etsony dia hitanareo Mardoché nampiasain'Andriamanitra ny rappelé an'i Estera inona ny antom-pisinao inona natonganao tonga rainina azonareo ianao rehefa tsy manana parent dia mora mieboebo izy nihevitra be bon je mérite za kosa tena se soumettre ta Mardoché miendry fa za endry se réserver ny hainao anazy tsara bon je l'ai mérité maintenant quoi tafita zay efa nampatafita data dia bon sa vita lenao data fa velao amin'izay fa zao tant que l'autorité parentale tsy mampiova nin'inona parentale surtout spirituellement raha mbola misy ray aman-dreny mitena na ataoko hoe na biologika misy taona mety tsy marina mangina aza mifamalana ray aman-dreny fa soa attentif manana fatakarana rehefa anatrihan'ny mpanompon'Andriamanitra na ray aman-dreny aza zatra mihaino mpanompon'Andriamanitra surtout aza zatra mihaino ny dada sy mama zany zavatra remarqueko zao mamaly amin'ny Estera amin'ny génération misy Andriamanitra ho miteny misy any parany any izy izy dia misy génération de rebelle izany koa zany taizasy fa hitako hoe eletsifatsika hoe misy réaction tena esprit de rébellion misy an'izay mauvaise habitude zay zao isaky miteny any Estera dia mahita valiny izy mais oui mais nanana ataonareo dia tonga dia izy mieritreritra inona ary tsy azo Jesosy fa maninona dia sy dia izy fa le masy misy esprit ozy izy amin'izao andro farany zao l'esprit de rébellion tay attaquer en génération dia hitanareo zany l'importance manana assemblée sy manana ray aman-dreny satria ny esprit de rébellion ho an'ny olona tsy manana parent rebelle zay le anarana anaty baiboly ny olona tsy mety manana ray aman-dreny tsy mety manana famille dia rebelle tsy mila autorité tsy mila cadrena je me gère moi-même dia Estera zany raha tsy nisy a Mardoché adino ny antom-pisiny tao amin'ny fanjakan'Andriamanitra sika nanana mieritra izy je mérite tonga dia tanatin'ny Estera izy nge tsy ho faty satria izy reine na dia hoe juive ary izy fa jereo tsara le fahendrena nampiasain'ny fanahy masina ny vava Mardoché zao izy izy vatanao mety tsy ho faty satria nao reine fa ce qui va le malheur izy que va subir ton peuple ho bedin'Andriamanitra amin'izay ianao izy mety ho reine ianao izy izy fa ny zavatra les récompenses éternelles réserven'Andriamanitra ho anao mandrakizay tsy ho azonao zay ny importance ny ray aman-dreny soyez à l'écoute aza mainka apiboraka matetiky antsika rehefa hiboraka zay sentiment zany c'est la chair qui a envie de réagir c'est la chair qui veut se dire je suis victime azonareo dia misy taontsika te hotezitra amin'ny ray aman-dreny misy taona le ty dada sy mama koa tsy miranaisy tsy macomprendre non formation daholo zany ho anareo mahaiza tsara manana fatakarana équijeune esprit aza mana fijery charnel zany misy rehefa miaraka amin'Andriamanitra tes frères et sœurs ils ont quelque chose en eux le Saint-Esprit peuvent les utiliser à tout moment fa rehefa mifampizatra dia ohatrany hoe lasa sous pression tiako anako zao ka zay alohantsika aloha dia ohatrany hoe taizaran'izay anatin'ny sekoly tokantrano tsika fampivoatra toetra regarde-toi comment tu es tous les jours avec ta femme ton mari tes enfants et en fait tu es l'épouse l'aide que Dieu attend de toi en tant que femme en tant que mari est-ce que tu es l'homme qui aime ta femme comme Jésus aime l'église en tant qu'enfant es-tu soumis sabenao rehefa mba teny ray aman-dreny zay ndray ny dady ndray neneny asiako dia efa dia mba mila vanina mihitsy tanareo mifitsika mafatra je suis comment dans mes attitudes comment je suis envers mes semblables tsika kosa ngamba natao misekoly ampianarina tia teny malala verset dia nao ohatra rehefa maka verset ray dia demande toi toi-même est-ce que ça se voit sur moi reny akory tsy natao aingona ny mur amin'ny Facebook akory nanaovana an'ireny ozy izy Andriamanitra à celui qui connaît plus je lui demanderai plus surtout zasenao mitondra tenin'Andriamanitra zany Dieu sera exigeant n'exige pas
des autres existe-toi à toi-même. N'existe pas ton mari d'être une autre chose. Mais toi, regarde-toi comment je suis vis-à-vis de lui. Misy Kristy hita ny ve ao anaty fiainana. Za hoe manaiky maty tahaka ny Kristy. Dia izay le eo anatin'ny sekoly tokantrano aveliko hoe fanamboarana toetra. Ohatra ny ahoana ny toetranao. Vao tsika anao anomboka dia anao antiry koa dia ny tenan'Andriamanitra hoe tety ny foko. Tety ny foko Jesosy. Taovy amin'ny fonao mihitsy a. Tsaro fa izy manamboatranao tsy vitin'ny heriny. Nanay sarobidy avy amin'ny Jesosy Kristy Tompo. Mbola misaotra anao indray izay no fandra-ponao sy ny fahasoavanao. Tompo tsy mendrika tokoa izay raha mbola tratra n'izao andro izao. Tsy no famasinanay, tsy no famarinanay mbola nahatonga anay amin'izao fotoana izao fa tena noho ny fahasoavanao. Jesosy avy any Nazareto tena mangataka tokoa izay ty feo ny fonay androany anatin'ny sekoly tokantrano mba tena ho tonga fonenanao. Tsy afaka ho tonga fonenanao tokantranonay raha tsy manomboka aloha ho tonga fonenanao fonay tsirairay avy reto. Satria nazay no telopolo ny fanainao masina. Tsy afaka hitoetra sy handehandeha ao tokantranonay ianao raha tsy izay mitondra anao anatin'ny tokantranonay. Raha tsy zahay no mitondra anao any amin'ny toerana izay misy anay. Jesosy avy any Nazareto androany ty feo fonay androany izay tsirairay avy. Mangataka famelan-keloka aminao izay Jesosy avy any Nazareto tamin'ny fotoana rehetra izay mety nitarainanay momba ny vadinay, momba ny zanakay, momba ny anadanay, momba ny rahavavinay, momba ny ray aman-dreninay. Jesosy aika izay aloha tianao tefena. Fona aminao izay Jesosy avy any Nazareto tamin'ny fotoana rehetra izay nahatonga anay ho mpiaino mpanadiny fa tsy mpakatony teninao. Fona aminao izay Jesosy avy any Nazareto tamin'ny fotoana rehetra izay nahatonga anay zatra loatra mihaino ny teninao, zatra loatra mihaino ny mpanomponao izay ametrahanao ny teninao. Jesosy avy any Nazareto eto amin'ny fanatrehanao dia misy foana ny fanavaozana, misy ny fanamboarana. Jesosy tonga izay androany tahaka ny zaridaina eo anatrehana zardiny anankiray. Ianao ny zardiny amin'ny fonay androany. Cultiveo ty fonay Jesosy ho voamboatra avy amin'ny teninao androany. Ampio izay tena aneho ny toetranao eo anivon'ny tokantranonay, eo avy ny fiainanay. Jesosy ny olona tsy afaka hitanao raha tsy avy amin'ny alananay zanakao. Nefa ianao tsy afaka mitsanga velona eo amin'ny fiainanay raha tsy manaiky maty loha izahay. Mangataka ny hery fanainao masina izahay androany. Isokatra ny fony tsirairay avy, isokatra ny masom-panasy ny sofiny fanahy tsirairay avy. Tsy hanao fotsiny ny teninao mandalo fotsiny fa omeo anay ilay toe-ponanana Samoely. Vao kely izy dia efa nanana fatakarana sy nanana fahendreny fa tsy nisy teny ray ka nomenao anazy ka nalatsina. Jesosy mangataka ny fahasoavanao izay mba teny mitaka ny Samoely androany. Tsy hanao gaspillage tsony amin'ny teninao, tsy hanao ny teninao ho haingo-trano tsony fa tena ho teny velona ao anatin'ny fonay, ho teny voasoratra grave ao anatin'ny fonay ary ho aseho anay ampabe-maso amin'ireo manodidina anay. Amboary izay Jesosy avy any Nazareto androany. Sasao amin'ny ranao sarobidy izay Jesosy. Fantatray fa tsy amin'ny herin'ny tenanay fa amin'ny herin'ny fahasoavanao ny amin'ny fitiavanao. Fantatrainao fa tianay Jesosy avy any Nazareto. Tonga ianao tsy juger anay, tonga ianao tsy culpabiliser anay fa tonga ianao anamboatra, tonga ianao amonjy anay tsirairay avy, tonga ianao anangana tokantranonay tsirairay avy, tonga ianao irestaurer ny tokantranonay tsirairay avy mba tonga ny tokantranonay amiratra, mba tonga ny zaridainanay no mate ho jery ny olony rehetra. Tahaka ny zaridaina rehetra tsara tarehy, tonga ny rehetra makafy sy mijery.
jesosy oka nytokantranonay a tena mitondra vavolombelony anaranao tokoa rehefa isy olona tonga tokantranonay dia tahaka ny tsy te-hody satria hitanao fa mamilo ny présence anao hitanao zany hoe réalité ny fitiavanao zany hitanao zany hoe réalité ny générosité anao zany satria izay aneo sy ampiseho a ilay Kristy velona izay miafina ao anatinay fa tsy tonga miafina ho an'izao toa zao tokontsony izy rehefa mahay maneho izany amin'ny anaran'i Jesosy avy Nazareta amen. Afaka mipetraka tsika tsiraray avy. Teneny eo akaikinao hoe fahatongavanao eto dia efa fandresena. Amen. Izay moa averiko anareo foana rehefa hoe tonga tao fanatren'Andriamanitra ianareo mihevitra fa dans le monde spirituel fa niady mafy mihitsy satana tsy tonga anaovanao eto satria na mitoerana misy ny tenin'Andriamanitra eo nahitanao an'Andriamanitra dia satana miezaka mihitsy sahitanao an'Andriamanitra satana miezaka mafy mihitsy anisanao obstacle isan-karazany ahatonga anao tsy tonga eo mitoerana izay azahoanao ny tena araka ny teneny tatin'iny hoe eto ny toerana recharge entinao misy recharge spirituel tsarovy tsara fa ianao esprit ayant une âme dans un corps. Tout le sont des miennes dans le corps et l'âme. Ils ne sont pas conscients de l'esprit qu'ils sont. Le corps, ça va se détruire. L'âme, ça va soit vers Dieu, soit faire en enfer. L'esprit, rehefa tonga régénéré tera-baovao en Christy, io lasa tranon'Andriamanitra. Tianao mila mahafantatra hoe ianao tu es esprit. Ianao kristiana mila mahafantatra hoe mahatonga anao ny ten'Andriamanitra te tu es un homme fort, c'est ton esprit. Mahatonga ny aminanao instable satria tsy miankina amin'ny esprit fa mandeha amin'ny herin'ny tenana. Tahaka ny jerenareo ke fijaliany reny hoe mère célibataire reny tsisy mari jereo problème ana image familiale tsy manana image paternelle zany. Tsarovy tsara ny lehilahy fa manana grande responsabilité anareo anaty tokantrano. Ozy izy Jesosy hoe vous êtes un chef tsy mibaikobaiko. Un chef tu va diriger ta maison, garder ta maison. C'est une grande responsabilité, c'est un honneur. Mahatonga monde lasa misy ny very resaka identité sexuelle parce que l'homme n'a pas tenu sa place. Parce qu'Adam a laissé à Ève sa domination. Tsisy identité tsony génération zao. Lehilahy te vehivavy te ho lehilahy. Zao mivoaka ny tamin'ny voalohany mivoaka ny lalàn'ny homosexualité zao ndray tahamoaka ny lalàn'ny transsexuel sy bisexuel. Dia mampitay tena mais où va le monde? Efa mamaky Bible hoe le monde va en enfer. Mais toi, tu es dans une génération qui doit briller. Tsy hoe mihevitra zao toy zao dia hoe Andriamanitra koa mety somary s'adapte koa ny teniny. Tenin'Andriamanitra s'adapte. Il y a 10 ans le resaka homosexuel zao c'est choquant. Maintenant c'est normal. Tianana ny doigt ny daholo. Car izy ianao ny Kristy. Zay l'identité anao c'est pas dans le monde, c'est pas dans les clips, c'est pas dans les télé-réalités, c'est pas dans Facebook. Ton identité c'est dans la parole de Dieu. L'identité en tout cas c'est dans la parole de Dieu. Sur quoi est fondé ta vie, sur quoi est fondé ton mariage. Si on a mis ça, oui c'est ça la pédagogie, mais tout le maire en valide des mariages. Le maire c'est un représentant de la société. Dieu a le représentant dans son église, il y a les serviteurs de Dieu. Turano ambavaka, raha ohatra ianao efa tao alina vao mifoha mangata famindrampon'Andriamanitra fa c'est un Dieu de restauration. Fa zao kosa tena miexige mihitsy kosa raha ianao tanora amin'ny Kristy mbola tsy manambady ianao, tena je vous en supplie, ne vous laissez pas manipuler par le monde. Surtout amin'izao andro efa akaiky zao. Dia dabe moa nareo mahafantatra ny vavolombelonay menada. Tantaranay tsy hoe zay ny exceptionnel. Za tsy mikoty an'izanizy, za tsy mitady vady. Fa ny fotoana anankiray mionaka tamin'Andriamanitra dia nanafantakarina fotsiny ny fahasoavan'Andriamanitra. Za tsy tady vady, za ho vady Jesosy. Satria za te hanoko anao. Critère
tsy hoe mila be vola izy, manapapsy izy, zay ny criterinao, bogosy izy. Tao fa mirova latsaka any an-davaka ianao raha zay ny criterinao. Zanak'Andriamanitra izy voalohany indrindra. Bogosy ve izy ara-panahy voalohany indrindra. Manan-karena be izy amin'ny tontolo ara-panahy voalohany indrindra. Ho anareo tanora mampahery aho. Ne laissez pas le temps vous presser sur vos décisions. L'amour est patient. Celui qui saura attendre avant le mariage, s'il est patient, il a de l'amour pour toi, jeune fille. Parce qu'il sait que tu es un cadeau qui a de la valeur venant de Dieu. Le mariage, la clé, on met l'accessibilité, avant d'appartenir à ton mari ou à ta femme, tu appartiens d'abord au Saint-Esprit. C'est le maître de ton être entier. C'est le mariage qui donnera. Quand il a un sexe sexuel avant le mariage, tu vandalises le temple du Saint-Esprit. Tu es en train de violer le temple du Saint-Esprit parce que personne n'a aucun droit d'accéder à ton corps avant le mariage. Tu es le temple du Saint-Esprit, tu ne t'appartiens pas à toi-même. Et si tu appartiens au Saint-Esprit, le Saint-Esprit a aussi un autre enfant qui va te respecter. Comme ça, à deux, vous allez chercher Dieu en même temps. L'autre qui ne sera pas en Christ, il cherchera les choses du monde. Surtout si tu es femme, et l'autre, tu vas se soumettre à là, que tu nous veuilles ou non. Tu vas te c'est lasa mitady ny désiran'ny lehilahy le vadinao ianao satria na zay ny antom-pisian'ny vavy dia raha ohatra lehilahy ka mitady ny désiran'ny mody lasa frustré ianao ka za mananatra ny tanora préservez-vous. Tsika zao anatin'ny intercession tsika miady ara-pinoana ho an'ireo hoe tokantrano hoe ray efa mitovy dia ray tsy mitovy antan'io ireo hoe c'est hoe célibataire dia ohatra hoe ela be tsy mety manambady dia mitararainao dia tady any accepter tout et n'importe qui. Fa manontania ho an'ireo zay hoe tera-baovao efa tao aoriana fanambadiana mba tonga anao tsahaka décision foana. Ne sois pas pressé. Tu n'existes pas parce que tu es marié. C'est pas la raison que tu existes. C'est pas parce que tu n'as pas de petit copain ou petite copine que tu n'existes pas, tu n'es pas quelqu'un. Tu existes pour Jésus avant tout. C'est l'identité, non? Tu devais ton épouse et non la mari. Est-ce que tu es le mari et l'épouse que Christ attend de toi? K'Andriamanitra manana ny anjaranao. Amen. Manombotsika nanomboka moa tsika fa zay tsika vao tena hiditra anatin'ny fampianarana. Amen. Restsika ny tenin'Andriamanitra ankatsika ny sitrapon'Andriamanitra en 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7. Teny haitsika tsara io. Azo atao hoe anisan'ny base ny vie chrétienne io tenin'Andriamanitra résumé ny fiainan'ny kristiana. Hoy izy Paul amin'ny anaran'i Jesosy. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Le chrétien marche par la foi et non par la vue. Dia restsika indray Hébreux chapitre 11 verset 1. Hoy ny tenin'Andriamanitra. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Tenez eo akaikinao ny finoana hoe dia fahitana hafakely. Amen. Ny finoana dia fahitana ihany fa tsy fahitanao le naturel io, le fahitan'ny olombelona rehetra. Fa ny finoana dia fahitana ao amin'Andriamanitra. Teneno akaikinao ny finoana dia fahitana ao amin'Andriamanitra. Ny tena marina ny finoana dia fahitana ny zavatra miafina ao amin'Andriamanitra. Efa ampianarintsika foana moa hoe ny réalité tsy ny zavatra visible ihany. Be da be ny zavatra réel tsy voatery hita amin'ny masonao naturel. Atao fotsiny resaka hoe biologiquement parlant zao microbe sy ny bactérie tsy hita amin'ny masonao olona fa mila microscope mahita an'ilay izy. Dia tsy hoe tsy hita amin'ny masonao izy dia tsy n'existe fa microscope mahatonga mahita an'ilay izy. Dia ny finoana tahaka microscope ahitanao ny réalité invisible.
dia jerenareo tsara rehefa nanomboka ny avancé science ka namorona microscope ny scientifique dia lasa ny zavatra be dabe afaka nataondrareo lasa afaka manipuler ny resaka ny zavatra tsy hita maso naturel sa ny microscopique lasa ain'olombelona amin'nalao azy dia hitanao tsika kristiana manana ny finono io mila anao mahita an'izay zavatra miafina amin'andriamanitra rehefa hitanao ilay zavatra tokony miafina amin'andriamanitra io a miova ho azy zavatra hita amin'ny masonao amen ka andriamanitra te hitenantsika hoe zay le teneko antsika tamin'ny voalohany nous sommes d'abord esprit foany amin'izay resaka fijery tia maso ty matonga niady be dabe tokantrano ge matetika dia tia hita amin'ny masonao ty mahita an'ilay toetra ratsy ianao dia te réagir en chair fa ohatra ianao ka mandeha par l'esprit activenao hoe je suis esprit tsy manatao zany ianao hitaraina anao manatao anao tena zevatra ty rangaty tsy tsainy koa anao tena mandrera tena ty tsainy tsy problème ako tsy mahato zany te tondra lavitra nyty tokantrano efa tokony aiza zao n'andriamanitra mbola fijery charnel fa ianao rehefa mijery en esprit tonga dia andriamanitra no mijery anao fa nareo ka tonga mivady miadana tokantrano satria na fijeriko no tiako ampanjakana to tokantranoko dia ny anankiray koa nao fijeriko tiako ampanjaka tokantrano fa reha manafisaina anao en esprit hoe inona fijerin' jesosy amin'izao situation zao qu'est-ce que Dieu attend maintenant même iny anao mila manafotona fanginana non zay mahay mangina mahianao n'andriamanitra fa rehefa anao samy rehetra mosy koa mane masina dia satana tsy mane spectacle voilà dahisany satana fa fanay masina triste tonga dia paralysé ao anatsika fotsiny saint esprit fa ianao rehefa manafijery fana misy tsy mijery défaut zany ianao fa inona ny zavatra jerenao ahoana naneniko ny fitiavako an'ity vadiko ty ahoana nasiniko ny fitiavany jesosy atanako an'ity vadiko ty ianao rehefa mandeha en esprit fonao azy le sakasakana chanel rehetra ka androantsika tena hoe manany zay fijery ao amin'andriamanitra zay jereo tsara ny fijerin'andriamanitra mpanota be tsika tsirairay avy mpanota tsika rehefa any an-danitra azy mijery atsika olombelona tokony kiva nge jesosy tokony kiva nge andriamanitra fa inona fijerin'andriamanitra fijarako tsara nalefako ny zanako il cherche solution fa tsy mijanona fotsiny izy fa inona solution afahako reto zanako reto miova nalefako ny zanako zany fijerin'andriamanitra comment dois-je les secourir fa tsy mijanona teo andriamanitra comment je vais les condamner andriamanitra tsy nanamboatra programme hoe ahoana nanehoantasika an'ireto olo reto inona zavatra ny teneny taoriana ny deluge nanenina ozy izy nanenina ozy andriamanitra ka namafy amin'andriamanitra hoe mijery ny fahotan'ny olombelona fijery dia fijery fitiavana inona ny tanjy comment je vais le secourir inona zavatra nataon'andriamanitra namono ny tenany izy ao tokantrano ianao mila manafijery za mamono ny tenako qu'est-ce que je peux faire pour secourir mon mari, ma femme, mes enfants? Quelle attitude le Saint-Esprit attend que je fasse pour secourir celui qui est à côté de moi? Parce que tant que tu vis encore que pour toi-même, c'est difficile pour le Saint-Esprit d'agir à travers toi. C'est difficile pour le Saint-Esprit de manifester Christ en toi. Il faut un problématique du jeu, je suis, on attend, c'est Dieu le grand je suis, toi tu ton jeu, il n'est rien. C'est je suis, je suis en Dieu, l'être, la voir et le pouvoir. Affaibons, je suis en Zakonatno, laisse l'être de Dieu te posséder, laisse, il faut en attendre l'être de Dieu, la voir de Dieu en toi et le pouvoir de Dieu est en toi. Manaiky maty dia ndao hoe tsika jery ny tantaran'ny Abraham teneny akakinao hoe tsy natsotsona fotsiny izy hoe ho rainy mino ka androantsika dadabe Abraham zao tsika efa iafiry centaine d'années izy lody any an-danitra fa jereo nge ny attitude-ny Abraham ça a impacté toute une génération mino fa fijoronao io impacté génération ho avy ny taranatao joroako favombelona nareo tsy zesta izy tamin'izay voavady niainany témoignage ny resaka moa zay avy amin'ny tatirina tamin'nakanisy tamin'izay mivady tamin'ny azovekena vohitsakana mbola tsy nare azany tantara ohatrany hoe ohatra favombelonay zany zay mivady hoe comment andriamanitra mihitsy miteny rivadinao dia totr'izay tsisy mivady koa toi
tsy fantakory izy bogos fa tsy bogos tsy tombe amoureux eo satria izy taitra fa wow fa teny ray zay le finoany teny ray a fantako ny zavatra nangatako tamin'Andriamanitra fantako izy c'est lui qui m'a répondu j'obéis donc je suis tombée amoureuse de mon futur mari par la foi en la parole de Dieu vo hitako izy dia tiako tsy nampiseho zavatra côté positif izy na négatif nanaovaka an'le tiloatra fataon'olona nako nanaovana critère tena zay le izy fatanao zay le marché par l'esprit dia rehefa tam'izany mbola kelikely zay tam'izany tena ohatran'ny tena avy moa tatirinao tantara tamiko izy tena izy pasteur John tamin'ny taizany jeune dia ohatran'ny hoe nanipy an'izay vavolombelona izay dia hitanareo ny tsara ça inspiré des futures générations zao zao vavolombelona ary ny vavolombelona zao mbola tsara lavitra noho ny anay amen ka za mampaheranareo tarana anareo jeune reo zay mivady matorina tsangan'Andriamanitra tamin'izay fa niriko dia ohatray daholo ny taranako rehetra tsy hoe zay mivoaka kiboko any fa zay mivoaka kibo ny fanahiko tsy hoe zay tena wow zay tena extraordinaire non zay le finoa tatirinazy naren'izay dia ozy izy reko zay ozy izy za koa va mantenir dia io zao ny anazy manareo tsara mafinaritra be zaridaina tsara tare mampitay tsy haiko tonga dia mizavatra mahita an'izy roa sa dia ohatrany za koa tena ohatr' zao tsy haiko tsy maniry ohatr'izany ianareo célibataire tenena izy va nisy célibataire hoe mahazo ny anjaranao koa ianao anaran'i Jesosy dia perroquet mihitsy izy ne t'en fais pas pour ça marche par la foi amen satria tsy qu'on marche par la foi izy izy anao ime zay ime ampiakary ny finoana plus na misy se moquer ampiakariko ny finoana mety ao tokantrano anao vadinao mihitsy manambany anao ampiakary ny finoana tsika io dia ampiakary ny finoana dans la Bible c'est écrit Dieu se rit du diable ampiakary ny finoana amen Genèse chapitre 12 versets 1 à 4 Genèse chapitre 12 versets 1 à 4 Amenar Jesús l'Éternel dit à Abraham va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Tenez-on avec nous bénis, famille non? Nous y Abraham, Arapnou. Amen. Kata Dutsar. Et non papa et non maman, tu sais que nos générations actuelles, nous ça impacte la génération future. Ce que tu es aujourd'hui doit impacter sur ce qui va encore venir après. Vas-tu laisser de bonnes traces pour les autres, comme Abraham? Ça veut dire que la génération fille aurait Abraham. Mais par la foi d'Abraham, j'en retiens des leçons et je peux vivre avec ce que lui, il a vécu avec Dieu. Amen. Verset 4. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans. Tenez avec nous. Abraham avait 75 ans. Et Télénis, toi tu as quel âge? Et Télénis, il n'est pas encore trop tard pour toi. Amen. Qu'importe la situation misano, mais t'es fait non, t'es dans autre année. Et fa tonga ménopause, et fa tonga trentaine, c'est la vieille fille. Tu sais, situation financière, l'autre là, tu m'as mis ce projet, ça va être propriétaire de maison, de voiture. Ça me Fanny. Là, tu vas nous pas bise dans poca. Ça va être un petit fancy. Dis une casse, ça tente, c'est pas là. Hein, tu sais. Ouais, tu vas ça. C'est la foi que j'ai faite. Sai, estou numa dança de ça. Foi Abraham, 75 ans, je dis nouveau départ. Confié là. Ça revient. Faut chaque jour d'un nouveau départ avec Dieu. Ça nous 15 000. On est un petit à 15 000.
fampilagimina fotsiny le adadika anao tokantrano fa dio fampahiresana zay mivadika tsy tonga dia favy be tem-boalohany fa le izy école raha zany zay tsy afaka enseigner anareo hitanareo zay koa mahatsara manaray aman-dreny reto on a traversé des erreurs Dieu nous a permis de traverser des erreurs pour que vous ne les fassiez pas. C'est-à-dire que fanananao ray aman-dreny ça va raccourcir, ça va rendre les choses plus rapidement. Hitanareo za mampatonga la chrétien be da be tsy tonga amin'ny destinée mihitsy satria ils n'ont pas des parents pour activer leur destinée. Les parents, Dieu les met dans nos vies pour activer notre destinée. Les parents sont des activateurs pour nous mener vers notre destinée. Azonao, quand on est là pour vous faciliter les choses. Amen. Zay statilina zao tena nijoro vavolombelona dia tsika izy za aloha tsy fa tsy andalo an'izay satria najoroko vavolombelona azy tamin'ny tamin'izay nanambady zany reto mariage rehetra reto sujet de joie amin'ny manodidina za fabe misy tanahita amin'ny mariage ny zoko hoe dia raina ny tompo dia zao no tena efa any masinao fijoroanao vavolombelona izy tsy very mihitsy satria rehefa sahina mivady mijoro misy impact ao amin'ny taranaka après azakako miaraka ho pasteronza zany taranaka passement fait spirituel amresahany eto zay zao dia les yeux de l'esprit ana zany mijery pasteur tomisy pasteur ino ohatra mbola tany ohatra ona koa matada sy mamoaka reo misy zao dia zany dia masatra azy miantsa ny pasteur midady le zany ohatra ny zandro quoi tenena hoe esprit le izy grâce de Dieu le izy raha dadanao c'est par la grâce c'est pas zay mahatonga nifariseo tsy zay mahatonga Nicodème tsy nifariseo tamin'ny teny tamin'izao fa ahoana i Abraham ao izy zokony be ka tsy nahitany Abraham ahoana satria c'était l'esprit qui a déjà existé ka zany zao misy taona anatin'ny assemblée dia fa dada ve nona ve pastille izy ohatranako izy ry zandro quoi izy ry tena atao reo que za manao ma-expert non c'est la grâce et c'est l'esprit amen ka zay le izy misy fijoroanao amin'ny finoana ça impacte une génération. Ce que tu fais aujourd'hui ça va laisser des traces demain. Tu construis ton demain maintenant. Ka ianao milan'nyvavy tena na misy bety ianao na mbola tsy miova ny vadinao hoe tonga amin'ny andro androany mbola misy ny fanantenana mbola afaka niova ny zavatra rehetra satria na misy ny anio tenao akaikinao nao anio tu sais que tenir dose et non présent. C'est aujourd'hui que ça se fait les choses. Si tu perds ton temps aujourd'hui à te plaindre, demain ne changera jamais. Hein? Une maison ne se construit pas parce que tu te dis tu vas me livrer un genre de mais non non chef de chantier. Niets que non mis nous na nous non tout na to connu. Ça pour brief, il y a ça casse comme ta fonction puis non le brief. Chaque pas que tu fais chaque jour, ça va construire ton demain. Alléluia. Quand tout kachano ça se construit comme ça aussi. C'est pas du tout spirituel les tout kachano. Il faut terrer les terres. Parce que mia ça tu m'as ravat ça que si ça se cuit ça. Quand tu pénétrant ça. Faillir na construire, mana na construction de mana na projet ou en fiena non. Manuka, c'est resaka mystériel, c'est qui n'a tué plus tard, c'est qu'il y a un piscine. Ça se construit aujourd'hui. Aujourd'hui, décide de marcher par la foi. Selon vous marchez, je le garde par la foi. Qu'importe ce que je vois pas, je m'en fous, je le garde par la foi. Amen. Tais-toi. Il y a Abraham, 75 ans, c'est un nouveau départ. Alors, mais tu étais là, vous avez été rangati. Il y a Abraham, il a 75 ans. Katsara no amfadina io na zanatao io mazakivy amin'izany ianao ino zavatra nataony Abraham tonga izy dia lasa nandeha il a tout laissé derrière lui tenana akaikinao laisse ton passé derrière laisse tes échecs derrière dia zao koa ianao ry vady ianao ry tsaiko aza ferinao mivadinao le échec mivadinao taloha aza lui mettre sur le tapis Andriamanitra ny manteny izy nobiliako ianao indray mamerina lizo amin'inona raina Andriamanitra raha tsy miraharaha dia ianao indray mbola mitady problème. C'est derrière, laisse. Pardonner, c'est laisse. Aujourd'hui est un nouveau jour, c'est une nouvelle chose qu'on vit. Ianao zany rehefa miaraka mivadinao ça c'est une nouvelle chose. Takany tsy nisy daholo. Iadiadikena aujourd'hui tonga dia bisous. Minou. Mahita an'le tonga Andriamanitra tonga hatrany mahita an'le voninkazo tatare. Mahita anareo roa zao tonga faneria mandeha izy sy mifanahy masina. Tiako miasa mifanahy
masina no misy move izy tsy mivoatery mangataka ny ninina koa no misy move ho azy izy ka mahatonga ny blocage ny destiné anao non. C'est toi-même qui bloque. Tout dépend de toi. Et Dieu te donne les moyens de t'en sortir. Marche par la foi. Amen. Ka ianao azavariana an'le inona zavatra mety hita amin'ny masonao naturel vadinao tsy miova compte bankenao tsy miova situation takony tsy miova ohatra indray ohatra hoe miembry zany le hita maso ohatrany patinina anaty anina zay tanao le rehefa mandeha lalan-dratsy any Madagasikara dia le misy fasika boky fa rehefa ny vitesse fa tsy mihetrika ampitorana fotsiny le pneu misy fotoana ampianatsika ohatra hoe patipatinina zany fa zao marche par la foi. Dans la foi tu ne patines jamais. Amen. Donne l'occasion à Dieu d'agir librement dans ta vie, c'est par la foi. Et nous allons faire fou marraine de zona mpanantenan'Andriamanitra yes sotra zao nataonao atena tonga amin'izany iova mivady dia terao izy fa zao piterana lourd Seigneur, tu as dit acte 16:31 iteranao zay midina Jesosy dia vonjena sy ny ankona zay teny jirao zay le finoana raiso réalité izy anatin'ny fanahinao fa zao mahita an'le renao dia inzany tsy tafarangaty tsy hoe dia mba atao alternative rangaty divorce hitanao zay le fisaina maolona ianao rehefa tsy mandeha amin'ny finoana dia amoran'Andriamanitra ohatra hoe finoana Jesosy amoran'ny satana solution ohatra hoe facilité fa tady tsara derrière toute solution de facilité misy piège zay tsarovy tsara fa ohatra ny ndray Andriamanitra tsy midonao ohatra ny dur fa rehefa miobéir tahaka ny Abraham dia hitanao le vokatra. Ce qu'il te demande n'est rien avec ce que lui va te donner après. Ne refuse rien. Ce que Dieu demande, ne le refuse pas si tu veux voir la grâce de Dieu surabonder dans ta vie. Reza monsieur Pesena, Abraham zao tena jireka le fandehanana fona izy efa 75 ans efa soara ngery zany ny zavatra fatany teo fiaina pendant 75 ans dia tao an-trano tsy zavatra il ne connaissait pas le monde, il ne connaissait rien du tout. Petite communauté tao misy ny dadany tsy ny dadabe sy ny dadany ny tany no fatana hatramin'izay aina dia d'un coup Dieu comme ça se révèle à lui. Zao Abraham za mana programme anao milanao tao ianao za rehefa dara ohatra ianao izy tona zao miandro be misy Andriamanitra tena za fa raha ianao zany teo amin'ny placen'ny Abraham za sy rehefa ny argumenté anao bokontsika tsisy anamary te ka tanao Dieu za koa zay efa 75 ans tsy hoe dia mba afaka misy marimaritra na Dieu fa za tu sais tanareo rehefa tsy mandeha amin'ny finoana dia le naturel deo ny imposé anao le zavatra hita maso. Abraham zao raha ohatra tsy nandeha tamin'ny finoana dia niargumenté je suis vieux ma femme est vieille bon za mbola tsy mivoyage nazanazy za tsy manana Waze tsy manana GPS tsy manana Google tsy manana Facebook zavatra hitondran'Andriamanitra ny Abraham zao c'était de l'inconnu fa eo miditra ny foi. Nefa za miteny anao quand tu marches avec Dieu tu marches dans l'inconnu mais certes c'est pour de bonnes choses. Tsaroa fa zavatra tian'Andriamanitra tao tsy voatery fantatrao tena hoe fantatrao daholo ahoana fa rehefa miteny fotsy izy dia ndala fa il y a quelque chose de meilleur pour toi ailleurs. Abraham savait si Dieu m'a parlé même si je ne vois rien Abraham teny le ity sady avoakanao tony atao any désert tsy dia mba enjan'izany Dieu tsy dia verana zay saraka vantsy ty afaka ny tena hoe ty efa lositra zay tsy manana ketroa zay tsy tsiko tsika amin'izao manana métro zany mbola sarotra any mandeha manana tomobile manana ny confort rehetra i Abraham rehetra tsy manana confort à 75 ans Dieu lui dit pars. Il n'a pas donné d'excuses. Nous sommes tous des voici une invitation pour la catastrophe, tu sais. Autant pour la mission de souquer, pasteur. Tu n'as pas que ça doit sortir. Tu nous as fait en place d'après. Tu nous as dit que Dieu va être en haut. Vous dites Dieu, ok. Tu vas passer, tu sais. Alors, et nous, les femmes désobéir à un Andriamanitra. Tu n'as pas dit qu'il y a une tas d'opportunités. Fallait, mais il faut ni s'en aller, faut tu obéir. Tu laisses passer quelque chose. Et non, tu m'obéis à l'Andriamanitra, tu laisses passer quelque chose. Fa Abraham il a dit
ça zany c'est que maty maina tety zay Sarah, gloire à Dieu, 75 ans je le rencontre pour la première fois. Ça c'est anao tanora lavitra noho ny Abraham mioana amin'Andriamanitra. Jereo ny zavatra nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainana mihoatra lavitra no anao noho ny fijoroan'ny Abraham tamin'izay. Sitraka zavatra mihoatra lavitra tsika an'io. Amen. Ka ny fandehanan'ny finoana zany dia finoana dia c'est un mouvement. La foi n'est pas l'attente du tout. Satria n'Andriamanitra, satria ny Abraham vao nandray ny tenin'Andriamanitra, tonga dia il s'est mis en action. La foi, c'est misy action, misy mouvement. Lui, tu faut être dans le monde naturel, tu te mets déjà en mouvement, en esprit. Appelons les thèmes intéressants. Yes! C'est où t'es n'Andriamanitra, je bouge. Bon. Dieu a dit, mais sinon c'est thème, c'est Abraham. Je reçois cette parole en esprit, je la vis dans mon esprit, je crois. Et proclamer non, vous vous les dire. Satria million de ces choses. Diranao tompo mietsika ianao ny attitude anao zany manaraka an'le teny vorainao. Azonareo ny attitude anao sy ny action anao manaraka an'le teny vorainao. Aza mitarainao tsy miovy ihany. Ina ny andrasan'Andriamanitra aminao. Ianao zao raha vehivavy dia ozy ny ren'Andriamanitra, c'est pas tes actions izy afaka higanenao amin'ny vadinao. Tsy vitanao mikitakita ianao tsy miova mihitsy, tsisy lavanazy mihitsy. Andriamanitra tia misy teny ray omeko anao raha vehivavy, solution ray omeko anao mba ahitanao vadinao io après makatoavan'le tenin'Andriamanitra. Ianao zao mety hoe tsy mbola hitanao le vadinao, raiso le teny Andriamanitra miteny fa tsy tsara raha irery raha lehilahy. Raha lehilahy ianao dia raiso io teny io, dia raiso hoe fa Andriamanitra fantatrao hoe fa tsy tsara, tsara raha rery a. Mais ouais, merci Seigneur fa misy anjarako a. Dia mivavaka ianao ataovy misokatra masika efa tonga izay fotoana izay. Jesosy no organisé les rendez-vous. Dieu a organisé un rendez-vous dans un lieu vraiment idyllique, c'était le jardin d'Éden. Laisse Dieu organiser les rencontres. Ne cherche pas. Reheraka fotsiny adama chercher tao. Tao fa chercher avant que éléphant hitanao farany. Crocodile, dindiny hitanao farany tao avy any mitaditady io. Tatad Facebook, rencontre par zao hoe non tenanao biby be hitanao any. Amen. Fa mahita ny finoana hoe lehilahy tsy tsara ile hoe fa ny anjara. Yes Jésus. Mino anao fa miandra an'izay fotoana organisé hitako azy. Raha vehivavy indray na dozy izy ianao j'existe pour rendre heureux un homme. Tiens, Dieu m'a fait il existe ça. Si je suis là, c'est qu'il a déjà existé avant moi, dans le monde de l'esprit, parce qu'Adam existait avant. Si je suis là, c'est qu'Adam est déjà quelque part. Bon, deuxième Père, je te mets entre tes mains, je te fais confiance pour que tu me ramènes à lui. C'est là, quand tu appelles les choses en esprit, c'est dans le monde de l'esprit que tu maîtrises le monde naturel. Ne laisse pas le monde naturel te maîtriser. C'est l'esprit qui doit maîtriser le naturel, c'est ça la foi. Tu vois pas vous nareo tamin'izay mivady vao hoe raha nitoko anaoko mission aty dia zao fotsiny tenen'ny pasteur Tommy hoe omeko anareo France Assurance. Izy tonga teto en France que dalle. Izy zay ny hita maso que dalle. Zay izy pasteur grand mbola que dalle, mbola tsisy azo miraisiny. Tsy afaka atao acolyte rien du tout. Fa ino joroany ny dadantsika jorona tonga antsika nisy. Azonao tanareo ny vokatorona. Et failli dans le monde de l'esprit, on a déjà existé, il a déjà vu le ministère dans le monde de l'esprit, il s'est accroché à ça. Il a fallu se réaliser l'Andriamanitra réel. Ça c'est vraiment été parce que l'autre chapitre, ni pas comme tic. Quand tu connais tout ce qui est l'antirance, là, c'est cool. Là, ça les châtaignes, toi, ça a travaillé, tout ça fait une pousse à caper. Ferme, André. Tout le monde m'a dit que ça les châtaignes. Oui, va vite André, moi, c'est quelqu'un qui parle dans le châtaignes. Désir bien hindray no ato tena lasa orty moa le manaikitra reny lasa voninkazo reny mibetsaka miditra aloha dia ay magdidy mamahay antony dia lany aby ndray Andriamanitra te tonga antsika nidingana mihoatra zay ny teny Jesosy amintsika septembre dingana mihoatra za zao teny tamin'i Jesosy misy Jesosy za tsy te hanana lacune antsony miditra 2018
Moi, je ne vais plus rater ma saison. Et va, Jésus, je ne veux plus rater. Qu'est-ce que tu attends de moi? Je suis au pays aujourd'hui. Je reçois une parole aujourd'hui, je reçois une parole du serviteur de Dieu, je le fais, j'obéis. Tu es pasteur de Maralou, j'obéis. Ne rate plus l'occasion demain. N'attends pas demain, parce que demain tu ne sais pas. Hein? Avec ton demain, Dieu est pour l'autre chose, situation. Mais aussi, si tu veux, pour que ton demain c'était meilleur, je t'ai donné hier pour le faire. Grâce à la qu'une fois, t'es double la fois. Nous, la fois qu'à et nous, 25 ans. Il va soir en volant terminal. Nous, il va y être professionnel et nous, volant terminal. Et nous, je te retire une coup la salade. Je ne réunis la salade comme ça, mais nous, c'est rien. Qu'est-ce que Dieu me dit aujourd'hui? Ce que Dieu te dit, c'est la parole. Il y a Abraham, tu mets une demande au trait. Façon, ça, c'est normal, on a dû jeûner jusqu'à l'Apocalypse au complet. On a dit que tu sortis victorieux. L'alpha et l'oméga, on a dit. Tu n'as fait le 7, on a demandé. Il y a Abraham, nanana, tu n'es pas tout le monde, c'est notre qui a le 7, vous t'as dit. C'est bien guéri, ça, c'est là, on vit vraiment dans une opportunité vraiment exceptionnelle, un privilège. Nous, Jésus, nous avons cette grâce. Amen. Matthieu, chapitre 21. Verset 21. Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Nous avons conscience à lire en atmos, conscience vélo, les femmes que tu peux changer des choses. Ça coûte si tu es au Sava. Tu es au massimo fado au nom de Jésus. Satan, ôte-toi de mon mari, le Satan qui est dans mon mari, ôte-toi de lui, va dans la mer. C'est les ténèbres. Jesus tenait efa on a une solution fière dans l'oreille. La parole de Dieu te l'a donnée. C'est moi toute la religion catholique a dit la parole de Dieu, ils l'ont fermée aux hommes. Mais Jésus est venu, la parole faite chair pour se révéler aux hommes. Prends la parole. Vois à travers la parole de Dieu. Vois le mari, mon esprit que tu attends. Vois la femme, mon esprit que tu attends. Fata foana ny olona manana foi sy mananana sy mana-doty. Ny olona manana foi tonga dia manana assurance sy conviction. Za tsoroka anareo tamin'ny zanangataka vady. Vite izay vavaka izay, za tsy mipendapendana. Tonga dia teo dia je me consacre à Dieu, je ne vais pas me plaindre. Je vais tsy tady tonga dia misy peta ato anazy, je dis je vais attendre. Qu'importe, je m'en fous, j'ai dit à Dieu. Izy nampimebe fa tonga lobe indray. Za teto anaky nangataka ny 30 taona vao hanambady 22 ans dia sain'i Jesosy nanambady. Indray Andriamanitra dia Andriamanitra koa izay heverinao fa amin'ilay tena planinao mihitsy e. Zao zao fa période Jesosy zao période tiako terana. Za zao nisy an'izay ny période tiako terana Jesosy dia zao dia tonga amin'ny fotoana eritreretiko indray ilay izy. Nous tu dois être prêt à tout ce qui devrait l'accomplissement une volonté de Dieu. Mais c'est quand même mille qui existe l'esprit ça l'esprit non t'es par la foi non pas tout l'existe l'esprit ça la l'esprit qu'est-ce que tu attends de moi tu viens de demander mais trop ça tout couvre non Dieu n'est jamais en avance il n'est pas en retard il est à temps. Toi des fois tu veux qu'il soit en avance tu vois des fois tu veux qu'il soit un peu en retard. Nisy fotoana vehivavy okany za tsy azo asiana vadivady mihitsy oa za hianatra hiasa vita ny andro sy asa zao amin'izay mila vady tena misy tsika ohatrany baikobaiko an'Andriamanitra sois attentif fotsiny à Dieu. La saison de Dieu dans la saison de Dieu c'est destinée. La destinée c'est la destination où Dieu veut t'amener. Dieu là avait une destinée pour Abraham. Vous disiez, aujourd'hui c'est le départ, bouge avec moi. Tu dois bouger avec Dieu dans la foi. Est-ce que tu es en mouvement avec Dieu dans la foi? Comment tu vas non? Si vous bougez
vais pas l'avoir, ça veut dire trop de choses qui sont capables, trop de choses qui te divertissent. Tu écoutes ce qu'on te voit. Ça tue ta foi. Ce que tu vois de ton mari, ce que tu vois de ta femme, ça tue ta foi. Marche, bouge avec Dieu, nourris ton esprit de la parole et marche en action de la parole. C'est comme ça que tu dois bouger la parole. C'est moi tout le pasteur comme il dit, ça vient de toi, tu m'en as pris. Tu dois bouger avec ça chaque jour. Vous listez la non. Il est porté de l'éternel sur le nouvelle chaque matin. Il y a un matin aujourd'hui. Il se portait de voir la nouvelle, lui, ça tombe ciel. Amen. C'est comme ça que tu bouges. Face à la situation difficile, on fait ça. Nous on demande, nous sommes durs en face à nous. Nous on demande, tu sais, je fais le prix de l'esprit encore. Tu as la maîtrise. Tu peux maîtriser ton cœur. Tu peux décider de ne pas te mettre en colère. Tu peux décider de ne pas répondre au mal. Je te donne la capacité de me supporter. Mon esprit en ton toi, il est honnête. Qu'est-ce que tu me demandes de plus? Vous dites, Dieu, pourquoi tu viens m'importuner pour des choses que je t'ai déjà dit? Ma mère devait exaspérer, vraiment. Je t'ai déjà dit, c'est ça la solution. Pourquoi tu viens te plaindre pour une chose dont je t'ai déjà donné la solution? Tu dois bouger, tu dois te mettre en action avec la parole de Dieu. C'est marcher par la foi. Tu as une parole, tu te tiens debout dessus. C'est une maison aussi. Nous l'avons appris, c'est quand on a créé. C'est sur le roc. Ni la tempête, ni le tsunami. L'oreille mbola mitsoraofo tokantrano tsondrodana tokantrano raha mijoro ao fonona satana ny tokony hitanao mirodana amin'ny tena tokantrano rehefa mirodana rehefa mijorona ao fonona zakana ny jesosy ny vadinao zavako ty ministère ty rehefa mandeha amin'ny fonontsika marché par la foi tsika miota no nietintsika no atitongan'andriamanitra tsika olika France sy Europe zany de tsy pahatetire tahaka ny Abraham niala tany Charon il était dans un petit village petite ville. Dieu lui a promis la nation, toutes les nations. Ça dans son l'héritage d'Abraham. C'est ça les enfants d'Abraham, les enfants après ça c'est énorme. Toutes les générations sont venues à travers un homme. Ah, vous vous rendez compte? Un homme. Ni ça pas ani s'entraîne énorme tany Abraham. Tena rehefa tonga les 1000 ans, Abraham non tena manana fahangiana. Sérieux? Katsiko iny antanjo no? Manana fijery amin'ny finoana rehefa. Ary ny zavatra promesiny Dieu any Abraham tsy izay ekana any an-danitra izay fa nanana koa izy teto tany. Matoa dady Abraham nanana ny rehetra. Naiza natany amin'ny désert izy dia nifahiny. Situation de force mety économique montanao tena c'est rien à espérer. Non, mety mitanfy anao ohatra anaty désert zany. Ohatra eny maso tsotra fa maso fanahy takany Abraham izy tena anankiray ny Andriamanitra anao joro amin'izay dia mitsalo amin'izay rehefa manam-pinoana anao a excité mihitsy Andriamanitra natateraka amin'ny programme ny okenanao izy tena Andriamanitra tsy mahasitraka azy izy raha tsy amin'ny finoana ohatran'ny hoe monnaie d'échange zany ny finoana la foi ça te permet de saisir ton héritage izy tena hoe inonao yes est-ce que c'est Andriamanitra je suis excité en entendant cette parole je vois déjà ce que Dieu veut faire zany koa ny ataonao ny endroit secret fa tsy mitaraina fotsiny zay koa ny ataonao endroit secret tena dada yes ouais lasa lavitra sotranao ohatr'izany Andriamanitra ty misy zanaka tena mino ty tonga dia atsona daholo ny anjely ry topovina daholo mihitsy ny fitahiana sy ny fahasoavana satria nao misy zanak'iray mino azo akaparenao ny attention'Andriamanitra ny amin'ny finoana ka ny zavatra tsy hita masonao naturel nefany a andrandrainao zay velonao tsy existe. Ton futur mari il existe, ta future femme existe, ton entreprise future existe, l'argent, la bénédiction financière future existe, ça existe. Dis-le, proclame-le, ça existe. Ça va te faire commencer, bon là tu autre chose on est dans ton compte bancaire tout. Vous dites c'est sauce et puis ça existe dans mon esprit. Bah coucou youf, il faut n'arrêter comme t'es dans demande, c'est une promesse.
dia izao koa nefa tsy vitan'izay fotsiny fa misy zavatra koa obéissance principe divin mila ataontsika anao aloha mandodiny reny obéissance an'ireny manokatra ny asan'Andriamanitra ho fiainao obéissance retrika mety hoe zavatra kely zany be pasteur koa dia efa ambany mihitsy dia aveo no tarainy amin'ny pasteur dinona azy ilay atao kifa anatin'ny enseignement ny teny daholo ny solution amin'ny fiainanao kina indray no en plus teneninao miaina afaka mitondra valaka izay miaina tsy zakoa tsy teny mihitsy aza portuniel teny hoe sujet de prière fa ohatrotra le sujet de prière anao fa fantatrao le izy a dia moa izy pasteur atao izay no hoe izay misy izay anao izay mila mieritreritra ianao izay azonao le izy ka ianao ny zavatra voalohany ilainao raha kristiana teny raiso le teny qu'est-ce que la parole de Dieu dit, qu'est-ce comment je dois agir, quelle attitude la parole attend de moi et c'est là que dans l'Abraham plein dans les arbres il faut dia mahita an'Andriamanitra manao ny ohatra no lozika anao aza mijery ny désert anao jero zany tony Abraham tsy mivaky lo na ny désert tonganao mety foana du moment que Dieu est avec moi ina zavatra teneny Jesosy anao je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde tena zay le désert rehetra reno zay désert zanaka Israela tena farak'izay najeraka mihitsy mitoetra ny zalahy mbola nazy mana mbola nazy nano le kanto zazofily isan'andro nefa tsy mila mandeha botika tsy mila mandeha miditra magasin sur centre commercial fa isan'andro fe dia renouvelen'Andriamanitra ny akanjo miarana mitombo tamino oriko dia enjana hoe zany misy ny nuée misy ny andriafo misy ny tseka gloire de Dieu fa izy tsy hitanao ny fiainanao satria tsy mahita ny finoana reny hoe misy ny vavolombeny zany izy fa tsy fitomban'Andriamanitra vaut mieux être seul contre tout le monde qu'être avec tout le monde mais seul pour être seul contre le monde mais avec mon Dieu c'est moi qui me polo miteny tsy foana ny mijery foana tonga vaky no firinana Jesosy Kristy dia misy Dieu pour moi Christ pour moi contre moi tia mitenena tsy hoe dezona natao afo reo favaky olombelona fa izy dany olombelona fialinireo ohatrany soi-disant ennemi reo ça toi tu ne peux rien faire contre moi si Dieu est pour moi que si tu veux gagner nettoie du camp de Dieu dis-le si tu es pour moi je suis dans le camp de Dieu je suis du côté toujours de la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Ino tokony obéissako anatin'ny tokantrano mahatonga fombiazana zao ny tokantrano tsy mitranga satria anao tsy mobéir ny tenin'Andriamanitra tokantrano mitoetoetranao fomba fifetenao vadinao zanakao rehefa tsika fitsifitsy rehefa tsy miafina an'Andriamanitra hitany daholo hoe ka reny mon verserve zay le cultiver il s'entretient tenin'Andriamanitra mampianatra ny entretenir il faut pas misy le verset de l'homme qui va te taper et l'autre va te sentir le arrache tout ce que le Père n'a pas planté après ça fait que ça va l'arracher là ça il ça va il a tapé là c'est ça va il a tapé là ça fait ça quand il ça va il arracher on a tout il arracher la roba de tout ça il n'a pas tout dans des manteaux bloqués tonga le finoana tsy mety miasa tsara matoa Jesosy miteny hoe parle la montagne dia mikisaka izy c'est que tu peux le faire il t'a donné le pouvoir de le faire comment tonga tsy mety le montagne mikisaka tsy mahatoerana amin'nao satria natoerinao tsy mahatoerana amin'ny tena tsy mahatoerana tsika tsy fontsika zaka efa zaka anatin'ny ministère fa mitonga dia efa ministère depuis la chute. Moses Paul, je fais Moses comme si je n'ai rien gagné. Chaque jour, c'est un nouveau départ. Comme si je n'ai pas la fondre. C'est juste quand on demande juste de one pack en sens. Ça, ça veut dire que ça casse pas la tête. Je veux dire que ça casse pas la tête. Mais non, tu te casses la tête.
cause de ton mari, tu te casses la tête à cause de frère, tu te casses la tête à cause de soeur, tu te casses la tête à cause de la facture, tu te casses la tête à cause des dettes. Vous Abraham, bon, moi je mets tout ça de côté. Il y a une parole de Dieu que j'ai reçue, bon, qu'est-ce qui se passe, je me fie à ça, la foi c'est tout, je me bouge, j'avance avec Dieu, j'avance avec la nuée. C'est un Andréman, tu ne t'es pas tout. Si tu appelles Dieu, le monde attend que tu te révèles. Dieu veut faire de grandes choses à travers toi. Dieu veut faire de toi une nation, une source de bénédiction. Il parle de moi pour ça, le pays en France. Sur tous les points, la France a besoin de moi. Ça, c'est quoi? Je me dis, il y a ça. Cette entreprise a besoin de moi. Satan, patasan terus nilai pesan nilai jadi kuliah deh. Terus yang aku sama si guru kan, dia pun promak lagi. Ya mana sah? Saya kan juga dulu di nasi aku juga pernah terpaksa terpilih. Saat guru saya sampai si dia sahandi. Ini, apa karena benar benar jadi sultan semua. Waktu saya dah pulang lapan. Dan dia kalau bisa nak kalau untuk kator so, semanin sah, dia nak semanin sah. So itu juga mandalam saya. Perawat sakau katu kate. Dia proses sendiri. Sendiri cuma kami tu. Itu bisa nak itu. Jadi dia tadi kena dia pusing kapu cik apa nak sebelum pasti tu. Sana pasti nam lain. Dia nak bisa nak kator so dia cakap. Bila kata tu sakau apa? Saya nak tu menona saya kata kena tu menona nanti dengan tu hati nasi sami tu tiga no. Macam tu no kena itu. Bisa lalu no om lapan. Dan kalian. Ini kita ni berbeza. Jadi macam sakau. Kator soalnya sudah puatan begitu. Sini patera tu. Cekis ni. Bisa boleh kena tin Rachel. Rachel kena tin cekis Rachel no. Ça vaut le coup, Jana. Hein? L'amour vaut toujours le coup. Mais ça, c'est marrant. Pas de motif, sinon ça vaut le coup. Réjouis à chacun qu'il soit à Dieu, que son âme soit sauvée. Ça vaut le coup, ça. Que c'est affliction qui nous pousse. La science non peut sauver. Ça vaut le coup. Il y a quand même des mains, ça n'est pas affliction. Même de l'affliction du moment, ça vaut le coup pour plus tard. Le sacrifice non, ça vaut le coup plus tard. 14 ans, oui, c'est 14 ans, et là, pour Dieu, je me demande, qu'est-ce que Jacob a rencontré Dieu? Pour passer la table, Jacob, pas tellement, c'est qu'il dit qu'il y a 14 ans, oui, tu m'as dit, on a demandé, mais ça, tu m'as mélangé. Non, comment tu fais de l'île, tu l'as maman, comment tu fais l'île, c'est si relevé, l'héritage, on a demandé. Kasih les côtes, il est au feuille. Moi, il y a tout à fait. Ça commence à être tout à fait là. Ça me semble intelligent biologiquement parlant. On va revenir sur la ligne, si ça se passe. Ils ont fait le sens biologiste pour nous. C'est quoi l'animal, c'est ça? On dirait ça. C'est un microscope, c'est la boucle de science. Et là, les gens, ils ont fait le temps pour faire un peu. Il faut y obtenir. Il a fait la trama manandiri sama ulu. Ini eksperimen karena nairi, dia berfikir dengan niat nandeman. Flu itu berfikir dengan niat nandeman. Usis ni pitrawe. Nonat mus dilepin usul tusul. Dia kan biasa sahaja terakhir sinos. Matu tu nandeman tu ni sedikit namno. Saja namno mandem fana flu. Andriamanitra dia zavatra iray fara. Amarana koa azy misy ny blocage de destinée ao fiainantsika. Tenenao kaikilao misy ny blocage hoe. Amen. Jerentsika le blocage Genèse 13 verset 14. Genèse chapitre 13, verset 14. En anaran'i Jesosy, l'Éternel dit à Abraham,
après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et ta prospérité pour toujours. Mila non saraka amin'ny Lot. Rehefa saraka tamin'ny Lot Abrahama éclairci ny vision. Iny tsy haiko ino any Lot mila saranao fiainanao. No mety miinsiste amin'ny sipy io forcenao Andriamanitra hoe tonga maka vady azy. Io mihitsy mety blocage nao tsy ahitanao ny tena vadinao. Tsy haiko péché mety tsy vitanao misaraka aminy blocage io mahatonga anao tsy ahitan'ilay vision éclairci. Rehefa tsy velo anatinao manko ny vision tsara fa rehefa tsy velo atinao ilay vision dia tsy manao objectif ianao mitatone ianao dia mahatonga anao vision anao flou. Je sais pas tout qu'est-ce que Dieu attend. Mais qu'est-ce que Dieu attend de moi? Il m'a dit ça sent ça pasteur on s'y apôtre on sait quoi. Tu as ça des destinées quoi. C'est éclairci vision là je mis l'autre et on fait un nom il sera non. Raha ohatra ianao mbola izay kristian zay tu sais pas trop atao amin'ity kristy ary anty si ty bandy ty tsy hitako loatra tsy éclairci vision-nao mahatonga an'ilay vadinao tsy hitanao tsara mazava. Misy loatra mila saranao, misy péché mila saranao, toetra ratsy mila saranao. Flou les visions. Fa une fois éclairci vision-nao rehefa hitanao le vision réellement en esprit anao io mazava amin'izay ny lalana. Pesy assurance anao mandroso vers l'objectif atonga an'Andriamanitra anao. Ka mila tsika misaraka amin'ny loatra raha tianao ho hitanao éclairci tsara ilay vision. Ny zavatra rehetra izay ilainao efa voaomana efa vita. Adama sy Eva tsy noforoan'Andriamanitra tsy efa vita izao rehetra izao. Manana assurance hoe Dieu a déjà préparé quelque chose de bien pour moi, projet de paix. Ne te mords pas à dire réjouis-toi, Dieu a déjà fait un plan pour moi, planifié des choses pour moi. Il n'a prié non, Seigneur, éclaircis-moi afin que j'entre dans tes plans. Ma folie, Dieu, j'ai une liste de plans pour ma vie. Ce que je te demande, accomplis ça. Non, c'est un argument. Quand tu rentres, tu vas devant Dieu. Quel est le plan que tu as, le plan de paix que tu as prévu pour moi? Fais-moi entrer dans ton plan, papa. Conduis-moi vers ma destinée. Tu bouges dans la foi, tu te mouves dans la foi. C'est une action par la parole de Dieu. Pensez à ça marche en fonction de la parole de Dieu. Tu n'es plus une personne charnelle, tu n'es pas une personne logique, tu es une personne spirituelle. Et la personne spirituelle se nourrit de la foi. Fruit de l'esprit aussi. Afaka velonao foana antsika fa kanao vapeur foana. Fa zavatra tokony zany Jesosy. Hita hoe fruit de l'amour. Tonga va amin'ny teniny. Mbola mahavita manifester amour ve za? Tonga va nabaly manifester patience ve za? Tonga va tsy haiko manifester humilité ve za? Zao situation tokantrano zao. Manifester joie ve za te? Rehefa misy ny trouble wow dia anao koa ny anisan'ny tcha manifester paix ve za? Ka zay la foi c'est le sens de l'homme spirituel. Finoana no ahafahantsika mahazo ny zavatra rehetra avy amin'Andriamanitra. Aza manao trano Lota nandeha Lota sy Abraham tena contraire. Lota nandeha par la vue, Abraham nandeha par la foi. Lota nahita tsara be Sodome Gomorra, wow mamiratra. Ianao risipy wow bogosy ny bandy iny. Misy mandany hoe ty be vola diplômé tena longa roko ohatran'ny efa fotoana zany ohatran'ny efa ohatran'ny Lota facilité. Fa Abraham ny teny jereo hoe Abraham assurance fais ce que tu veux longtemps Moses. Allez c'est ça l'air non aller ça le cœur de la foi parce que Mali qu'importe où que je suis, qu'importe le mot que tu es avec moi, c'est là mon assurance. Quand un finalement tu miankina amin'ny kafy, tu miankina monsieur le patron, tu miankina amin'ny CDI, finalement miankina amin'Andriamanitra. Il est mon bon berger, il est celui qui pourvoyeur. Miankina za trano petraka ambonina roc na tempête
zao za tsy mizoza joro ny trano tsy maintsy miselevé tandr'andriamanitra onasao dia selevé tiatsika hiditra amin'izay hoe dimension vaovao zay sarao nota change. Il y a des choses que tu dois laisser, que tu ne dois pas emmener quand tu suis Jésus. Il y a des choses que tu dois divorcer. Divorce avec le diable complètement. Donc, mon ami spécial, vraiment, tu donnes de la place au diable. Laisse tout ça, arrête. Mazamana martena zany. Reconnaître fa misy erreur, mazamana martena. Ny zavatra rehefa vérité tsy mila marine. Une vérité c'est la vérité, tsy marine zany. Tsy mila prouver, t'as pas besoin de le dire. Ça brille, une lumière n'a pas besoin de dire oui, la lumière est là. Femme rehetra izy tonga dia lumière. Kainao t'as pas besoin de dire ça kosa hoe tsy discours tsy ilain'Andriamanitra. Fa inona no mbola tsy mety perfectionnement Saint-Esprit, inona no mbola tsy mety. Perfectionnement, c'est toujours aujourd'hui aussi c'est une occasion pour apprendre. L'humilité aussi c'est toujours dire je veux apprendre. Ne te dis pas je sais déjà bon, je suis ok, je suis ancienne dans le ministère. Tsy haiko e. Zahay efa anisany aminy e. Fa manino hoe ihany rehefa tonga dia titinta ty mirindra. Dia ty zao ohatrany tsy dia. Jereo ianao vis-à-vis de Dieu. Androany manomboka androany vois ton mari, ta femme sauvée. Vois le salut déjà en esprit de tes enfants. Vois ton entreprise efa mitsangana. Vois tes finances mitsangana. Le trano indrasanao toa vohita amin'ny finoana. Atsovy amin'ny finoana. Any amin'izao zao vao namaky ny boky n'Ésaïe. Dia ozy izy mahatsy any Ésaïe, va ozy izy regarde tes fils et tes filles qui viennent vers toi. C'était en esprit. Nareo mihevitra fa natsokanao hoe je vous ai appelé en esprit. Tamin'izay mbola tsisy olona toy iny dia efa nanomboka zany je me lève face à mon Père, je parle en esprit, j'appelle tous mes enfants, mes fils et mes filles spirituels, je vous appelle dans le nom de Jésus. Atsoko nareo milana nareo, ny antom-pisiko ho anareo, aizy nareo atsoko. Tonga nareo tsy kelikely, za mbola mahita be multitude. Satria ny tanjoko, ny antom-pisiko, ny bénédiction pour les hommes, ny antom-pisiko anaparitaka an'izay salut izay, ny antom-pisiko anaparitaka izay passion pour Christ izay, ny antom-pisiko anangana génération vaovao. Zay teny menimeny pasteur Odolphe anomeny Jesosy any avy amin'ny pasteur Odolphe, vous êtes une nouvelle génération. Pasteur zao vaovolombelona. Izy zao tena taizanay voalohany tao. Za aloha zany taiza ny vadiko voalohany tsoro. Vehivavy manekitra anao vadinareo atao. Jereo sara. Jereo fomba mihonoren'ny rangana. Za no tena mahasotia an'Andriamanitra fa mihonoren'ny vadinao io. Izy moa tsy dia tiatia loatra ny resaka sakamo fa za tena utahin'Andriamanitra dia tsy maintsy honorena izy. Afaka tsy mihaino izy. Jereo nge sarao niantso vady ny Seigneur. Ka ity sy dirana metrika isa tsy metrika tsy zay ny problème. Fa te-hasitraka amin'Andriamanitra ao. Karakarao izy, honoreo izy. Azonao zany. Za velonareo fa za na Facebook zany za tsy mamisy sary rery zany. C'est pas là mon nom. Je l'exhorte, je l'élève. C'est l'homme que Dieu m'a donné, c'est son serviteur. Masitraka avy eo. Jereo sara iakara. Izy ihany tonga niakara teraka an'Ismaël dia nefa ny iakara rehefa nanao foana sarana sitraka tamin'Andriamanitra satria izy ny honoreny Abraham. Azonareo ny izy foana na mety mahasonafaka anao fa récupérenao ny amin'izay obéissance amin'ny teny izay zay humilité izay. Raha là ny vehivavy io koa tena tsy roboy fa zao jereo raha dia nandreraka amin'ny église jereo patience an'i Jesosy. Tenan-Andriamanitra tahaka ny tsy hoe fierté an'ilay mihitsy koa vehivavy ny vadinao dia mba kolokoloa izy. Raha tianao izy tena hamoaka ny tsara indrindra inao mampitonga an'izay mivoaka fikarakaranao azy. Voninahitra n'Andriamanitra iay araka hitsangana antsika dia hivavaka. Bidana amin'ny Jesosy Kristy tompo. Sotranao izay tompo ny amin'ny teninao androany. Sotranao Jesosy avy any Nazareto fa ny anio tokoa dia opportunité sy privilège ho anay. Nomenao ny anio ahafahanay manova ny ampitsonay. Nomenao ny anio ahafahanay manatsara ny ampitsonay. Dia ankehitriny anao nananatra anay fa ny masino ny secret ahafahanay miditra anatin'ny destiné anay
zay efa nomany ray ao anay a dia mifankatoavanay amin'ny teninao tahaka ny Abraham. Fa ny masino mangataka aminao androany mba hanambaranay tsirairay avy zay mety endrika loata, zay mahatonga anay a tsy mety mazava, tsy ahitanay vision zay tian'Andriamanitra tanteranao ny fiainanay. Tenena anatin'ny fonay lalina fa ny masino inona le loata mila sarahanay androany, inona le loata mila velanay androany andeha. Pasiana tsy afaka lasa tonga sakana sy ralentissement tsy ahafanay miditra amin'le dimension supérieure tian'Andriamanitra tondrananay. Donc apio zay fa ny masino mba ahay andray ny teny meo ilay fatakarana sy fahendrena ara-panahy rehetra, fahatsoriana ara-panahy rehetra mba tonga anay a tsy ho diso anjara rehefa miteny aminay ianao. Ampianary izay tsy hiaino fankazarana ny toriteny, ampianary izay tsy hiaina fahazana miaraka amin'ny mpanomponao sy ireo ray aman-dreny napetraka eo fiainanay. Aiguiseo ny esprit anay mba tonga anay attentif aminao. Foany le maha-olona anay, le maso maha-olona vonoy, le sofina maha-olona vonoy. Tefeo fonay androany avy amin'ny alalan'ny teninao mba tonga mifanainao masina, libre, hiasa anatanteraka an'izay programme de paix izay eo fiainanay. Sotranao izay ray eo fa manana antoka sy fifaliana izahay fa manomana zavatra tsara ka ianao ho anay. Efa nanomana, tsy vao hanomana fa efa nanomana zavatra tsara ka ianao ho anay, zavatra mihoatra ny fieritreretanay, zavatra mihoatra ny fanirinay, zavatra mihoatra no fieritreretanay lalina azy. Avozy indray momba anay androany Jesosy avy Nazareto. Teo izay tokony potehana rehetra tsy manatoerana ao anatin'ny fonay sy eo fiainanay, fa mangataka aminao kosa hisy ny rebaptissement eo fiainanay. Restaureo Jesosy izay tsy mety rehetra eo fiainanay, restaureo amin'ny planina rehetra, restaureo izay Jesosy. Ianao le mpanamboatra, ianao le manamboatra ny trano any an-danitra ho anay, nahoana tsy hainao manamboatra ny fiainana eto an-tany. Ianao le manome anay ny antoka mandrakizay, nahoana tsy azonay antoka ny amin'ny fiainanay mandalo eto an-tany. Manana izay manana anao Jesosy, manana izay manana anao ray eo, ny Andriamanitra mpiandry tsara, le Andriamanitra mitahanay, le Andriamanitra miaro anay. Teo izay mbola mety endrika avy navim-panahy anatinay Jesosy avy Nazareto. Rehefa eo ampianary izay ahian'ny eo an'ireo vokatry ny fanahy, eo anivon'ny relationnel anay rehetra. Ao anatin'ny relation izay ny afaka maneho ny fruit de l'esprit. Ampianary izay manifester un fruit de l'esprit isan'andro amin'ny vadinay, amin'ny zanakay, amin'ny frère et sœur anay, enina amin'ny gentilisa azy. Satria ianao milaza fa tiavinareo tsy tianareo azy. Jesosy io, izay ny fahazavana eto amin'izao tontolo izao. Fona aminao izay Jesosy raha nisy fotoana maty sy mitsilopolopy ny jironay noho ny tsy fankatoavanay ny teninao, noho ny fanekenay ny fanahy masina malalaka avy amin'ny lalanay. Efa tahiseo foana ianao ny amin'izao tontolo izao fa izay zanakao no manafina anao ao anatinay. Apio izay fanahy masina ay apsion an'ilay Kristy miafina ao anatinay amin'izao tontolo izao. Atsangana izay tena ho génération miavaka. Atsangana izay Jesosy avy Nazareto ho génération tahaka ny Joshua sy ny ankonana izay sy ny ankonanay dia hanompo an'i Jehova. Fa nomponanao tokoa dia manompoka ao an-tokantrano. Ampianary izay vehivavy ay hanompo ny vadinay, ampianary reto lehilahy ahity ny vadina, ampianary izay ankonanao anatin'ny fiangonan'i Kristy ay hifankaty, ay hifandefitra, ay se supporter. Jesosy avy Nazareto mila ny fanampianao izay. Vonjeo izay ny amin'ny avinavim-panahy izay mitondra aveuglement, mahatonga anay tsy mahita an'ilay vision anao. Satria ianao manao tanjona lehibe tahaka ny tanjona nanao tamin'ny Abrahama, ny tanjona tianao tanterahana ho fiainanay tsirairay avy. Ka
misaotra anao za reny amin'ny fitiavanao fa lehibe fitiavanao zay tsy takatry ny sainay matoa zay mbola tonga androany amin'io naherehan'izay teny zany tahaka ny Jakob zay androany tonga Israel miditra amin'izay zay anatin'ny destinénay miala amin'izay zay au Charon miala zay tao Alabana miditra amin'ny Sésir zay Jesosy amin'ny finoana na amin'izay nouvelle dimension zay préparenao anay zany misaotranao zay reny amin'ny zavatra goavana ampidiranao anay misaotranao zay ny amin'ny dimension supérieure ampidiranao anay misaotranao zay ny amin'ny élévation zay tondranao amin'ny fiainatokantranonay misaotranao zay ny amin'ny élévation financière zay tondranao anay misaotranao zay Jesosy ny amin'ny élévation zay tondranao ministère misaotranao zay raha io efa mifaly sady zay Jesosy mame voninahitry ny anaranao ny amin'izany zavatra goavana zay ampidiranao anay zany satria zay androany dia misaraka amin'ny Lôta satria zay androany dia manitsana ny toetra nananan'i Jakob fa miditra amin'ny toetra ny Israel zay misaotranao zay ray fa gracier misaotranao zay fa aimé de Dieu misaotranao zay fa sanctifié pardonné nous sommes une génération destinée à prier pour ta gloire amin'ny anaran'i Jesosy avy Nazareta amen. Vetkany Hébreu 11 fakitsika vetivety ny andiny voalohany sy faharoa raha eto amin'ny toeran'ity finoana ny mila miasa fa tsy ny saina ilay akaikinao aza miasa saina ampiasao ny finoana plus tsika mampiasa saina plus Andriamanitra tsy hitatsika profon'izay ty Hébreu 11 ty lesona be ary tena témoignage ho an'ny resaka hoe finoana. Or la foi, la substance des choses qu'on espère, l'évidence des choses qu'on ne voit pas. Zany zavatra tsy hita mihitsy le izy kanefa izy zavatra évident, car par elle les anciens ont obtenu un bon témoignage. Dia manomboka amin'izay par la foi, par la foi, par la foi, par la foi. Zavatra tian'Andriamanitra hita amin'ny fiainanao dia zavatra fait par la foi. Par la foi. Ny andraisanao ny Jesosy, ny nonao ny Jesosy dia par la foi. Ny andraisanao ny fanahy masina par la foi. Zavatra rehetra mbola andehananao rapitso dia nikakinao zavatra andehananao manomboka rapitso. Manomboka izao manomboka izao. Dia mba par la foi. Amen. Satria raha ohatra ka les anciens eto zany les anciens finoana hitantsika hoe Abel, Enoch, Noah, etc. Ils ont obtenu un bon témoignage. Teneno kaikinao tahita bon témoignage eny amin'ny fiainanao amin'izay karaha tahita bon témoignage ianao dia tsy misy afa-tsy izay lesona zay par la foi, agir par la foi, parler par la foi, proclamer avec foi. Par la foi zany aimer tout le monde. Zay finoana daholo le izy. Amen. Ao tsika voninahitra ny Jesosy amin'ny lesona androany matoko fa nahazo ny anjarantsika tsiraray avy. Itaty Francia sy tatirina mba mangataka anareo aty aloha andaotsika hivavaka ho azy ireo fa nanomboka androany ny sekoly mipolonga tekitsika ho an' Jesosy. Zavatra tena ilaina le izy fa zao teninao ny aloha zay manana zay ray aman-dreny eto fa tsy maintsy any aminao foana le izy miainga. Tenena izy zany aminao foana le izy miainga. Raha tianao vanina ny zanakao tsy maintsy avany aminao. Izy mravavy ny voatendry ny amin'ny resaka hoe fitondrana an'izay zavatra zay sekoly zay manampy fotsiny zareo ao anatin'ireo fitazana ara-panahy fa tsy hoe enfin tsy manao tsony azy zany any an-trano mahita loza ianao farany fa dia ataovy ihany any fa manampy zareo misy devoir omendry zareo fantatro mihitsy ahazo devoir amin'izay ianao misy verset biblique omeny andray aman-dreny ohatry ny any am-pianarana ihany tiatsika hainy zanakitsika dia rehefa tonga any an-trano dia ampianarintsika table de multiplication, soustraction etc. Dia raha mety devoir avena zareo dia hoterisitsika hoe efa ampiny ihany fa zao
mba asidu rehefa asidu ianao a mahazo bonne note foana tia hita vokatra tsara ve ianao amin'ny zanakao mihoatra lavitra mila miezaka ianao zany ho an'ny taranakao tianao hivoatra ny taranakao tsisy ray aman-dreny mihitsy a ety ambonin'ny tany ka hoe tsy tia notafita zany ary tsy tia mihoatra lavitra zany ny zanany tsy possible zany miaton'ny olona mangalatra ny sasany mpangalatra zany rehefa nytaniny izy fanino mangalatra dia satria nyvady aman-janany ohatra tsy manako-anina ohatratra zany le izy tsy mijustifie an'le alatra fa au fait misy hoan'le taranaka foana zany ka ianao nefa ny ao anatin'ny lalatsara vavaka ho an'izy mirahavavy reto tsika mba ho ampiasan'Andriamanitra amin'izany hoe tena fitaizana zany zareo fanoroana lalana zany ananazy izy ireo zany fahasoavana zany fa koa sika dia haninditra ny tanantsika ho an'izy mirahavavy ireo mba ho ampiasan'Andriamanitra izy ireo apasy sy hanokatra n'izay lalana izay amin'izay hoe nouvelle génération zay mivoaka amintsika tsirairay avy fa ho an'ray aman-dreny kosa ataovy kosa tena anjara tena grosse tâche zany any amintsika ray aman-dreny le izy amen andiro ny tanantsika ho an'izy mirahavavy dia akintsika amin'Andriamanitra zany asa zany ray ao ray saribity avy amin'i Jesosy sotranao ny amin'ny taty rinany amin'ny taty francien nyzotompony izy ireo voalohany indrindra mizary ho amin'ireo taranaka na ankizilahy na ankizivavy ny amin'ny fahasoavana izay napetraka ao anatin'izy ireo tsy moro zany mitaiza génération zany araka ny teninao an'i Rebeka ny amombany Esau Jacob izay firenena nivoaka tao anatiny tamin'ny alalan'ny vadiny dia Isaka Jesosy tsofiny rano izy ireo atateraka an'izany asa sady dia manandraikitra zany ny amin'ny sekoly mikolonga Jesosy Kristy Tompo izay tsy tianay izay mbola miray amin'izao tontolo izao na izay koa ary miray amin'izao tontolo izao kanefa izay tsy avo amin'izao tontolo izao ary tsy misy zavatra raisinay amin'izao tontolo izao fa ny zava-panahy kosa Jesosy no ho kanalan'izany izy mirahavavy ireo ampipita an'izany ao anatin'ireo zazy ireo tsy mora ny mampianatra zazy ary tsy mora ny ame an'izany fahasoavan'izany amin'ireo zazy ireo fa fanay masina meo azy ireo ny fahalemem-po meo azy ireo ny fahalemem-panahy meo azy ireo koa ihany koa nefa ny autorité avy amin'ny anaranao Jesosy mba ny lesona rehetra izay apetraka ao anatin'ny fony izy mirahavavy ireo dia ho voarain'ireo taranaka ary tsy misy adino na dia rehefa lehibe ary izy ireo tompo tsy mifampianaran'olombelona tsy mifampianarana avy ivelany no entin'izy ireo anatin'ny fiangonanao anatin'ny assemblée fa le fianarana avy amin'ny fanahinao masina mihitsiny satria efa manana lalana voasoratra ianao amin'ny taranaka tsirairay avy izay mivoaka amin'reto olony finoany reto dia ianao ny Jesosy Kristy tompony ampiasa izy mirahavavy ireo mivavaka izay ataony ny amin'ny fampianarana izay ataony ny amin'ny activité rehetra izay ho ataon'izy ireo tsy ny ampifaly le kolonga akory fa ny ahatonga an'ireo sy ahatsangana anangana azy ireo ho tonga vanina ho tonga fitaratra amin'ny anarana herin'i Jesosy ka androany dia fitsoran'izany fahasoavan'izany ho ao amin'izy rahavavy amin'ny anarana herin'i Jesosy raiso nositra manokana ny amin'ny fampitana an'izany fahasoavan'izany ka hitombo fahendrena hitombo fahalalana hitombo tahotra an'Andriamanitra izay ankizy raisinareo tanana ho tovava ianareo rehefa iteninareo hitoetra ary hipetraka mandrakizay ao anatin'ny foniny sy ny esprit an'ireo ankizy izay taizanareo izay voarainareo avy amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahy masin'Andriamanitra mandehana dia mahombiaza amin'ny anarana herin'i Jesosy avy Nazareta amen miteraka fahasoavana manokana izany amperaina ny tompo fa manomboka misokatra ny zavatra rehetra reo aveo zao zay andeha hanokatra ihany koa ny cellule de prière any amin'ny tonton Iandry sy Tatina Va dia tsy haiko izy indray ny amin'ny heriny efa napetrapetraka daholo le groupe samy mifampipasy information amin'izay ny amin'izay zavatra tokony atao fa efa afaka manomboka zany androany zany tsika efa afaka manomboka daholo fa avy eo amin'izay manomboka mandeha zany mivisité tahaka ny ohatrany hoe fanokanana an'le toerana mihitsiny dia samy miasa dia zao ihany koa ny amin'ilay resaka hoe évangélisation de la rue tsy hoe en retard le izy za maiky tsika tsisy formation spéciale latsony amin'izany zavatra zany
fa zao fotsiny ianao dia efa afaka manomboka tsikelikely tena ndrakinao afaka manomboka tsika hoavitsika tena hoe andeha mihitsiny a manao fotoana hoe tsika dia mandeha amina parika na ohatra izany dia anao tsika anao an'izay tsika fa le zany alefaso tsikelikely le izy alefaso tsikelikely izy apetrao amin'andriamanitra sokafy amin'andriamanitra izay hitahitanao izay hoe acte 10:38 raha jesosy ianao a ianao mitompo nanao sy nanefa an'izany a za amin'izay zao le disciple efa niformena ary tsisy zavatra be da be ntsony zany hozaraina amin'izay zavatra izay no tena marina rehefa mamangy an'ilay cellule dia tonga dia hizara momba an'izay resaka hoe mobilisation antsika hivoaka izay amin'izay zany hoe hiresaka amin'ny olona mety amin'ny voalohany ianao tsy tonga dia mitory fa miresaka amin'ny olona fotsiny mianatra miresaka amin'ny olona mianatra sady manala an'ilay tahotra koa e ianao plus ianao mandroso miala ho azy io tahotra io miala satria dia vola eny mitazona ziogany io tahotra io e zay nahatonga ny Paoly niteny amin'ny Timote hoe fa namaheriny ao anatinao Timote ary taorianan'izay zavatra zay ny zavatra niova be teo amin'ny fiainan'ny Timote tadiova Timote apôstôly Timote apôstôly lasa apôstôly mihitsy ny Timote satria tafavoaka amin'izay le manifestation atao natao mitoetra amin'izay le assurance amen ka nireny lesona rehetrarehetra azotsika ireny tamin'ny alalan'ny mpampon'andriamanitra be da be na fitariantsika tsirairay avy jereo anao kaikinao tsy vitan'olona tokany ty zavatra ty hoe tsy vitan'olona tokany ty zavatra ty ministera tsy vitan'olona tokany miformentsika tsiraray avy ireo raha ohatra ka zay zavatra zay ny motivation an'ity ministère ty taty France hoe hikany en France sy Europe ianao zany mba mitily zavatra anankiray mba manana vision zara angaly olona andeha ariry zara angaly hitondra an'izao zavatra zao amen za le ho ampiasaina amin'ity zavatra ty manana vision sokafy amin'izay ny vision tena kaikinao mba mijere lavitra aza tonga dia mitsara ny zavatra hitanao eto hoe ohatrany tsy mivoatra mihitsy izy zany ianao amin'izay sokafana ampianarina ny sokatra ny visionanao hoe misy an'izao zavatra zao miatsara foana ny zavatra rehetra okay ao tsika vavakytsika marana fotoana vavakytsika marana fotoana dia avy eo izay tompona anniversaire rehetra manantona mifisaorana miteny aloha sy niositra izay miasa eto amin'ity toerana ity niositra izay mikasika ny lehilahy ao amin'ny tokantrano mikasika vehivavy ao amin'ny tokantrano mikasika ny rôla ny zanaka ihany koa ao amin'ny tokantrano sandrato ny fisaoranao azy ray sarobidy efa amin'ny jesosy saotranao fa nyteninao no nafafy teto ary tany lonaka daholo ny tonga teto amin'ity toerana ity mifona jesosy eo amin'ireo olona izay mety mihevitra ny tena ny besaina mihevitra ny tenany fa mahavita tena tsy mila ninina ntsony fa efa ampy izy ianao jesosy kristy tompo ny amolaka ny vy ho tonga malemy tonga maleabo leto amin'ity toerana ity ireo fovato isoro mba ho tonga fonofo ireo fanahy tsy mety malefaka tompo meo azy le fo malefaka tahaka ny nananandry Mosesy reny fo sy fanahy izay nananan'ny Abrahama reny ataovy ao anatinay mba tsy misy tsony ny fimonomononana tsy misy tsony ny fisarahana aminao fa dia anaiko tarianao fotsiny tsotro izao jesosy fa efa ao tanterao indray ny programmanao fa ianao no manefa sy matateraka ny zavatra rehetra ao amin'ny fiainanay amin'ny anara meriny jesosy amen fa fahasoavan'andriamanitra natao izao fahasoavan'andriamanitra natao izao nareo amen tehaka tsika eo an' jesosy